janoary 2024 miaraba antsika rehetra topolasy topovavy manaraka ity fandarina miara-manonja ity ho antsika zay eto antoerana sy any mpitandramasina marobe dia arabaina isika ny teknisiana miaraka amitsika ombadika ao namana faly de asana imbola sa iza no miaraka amitsika ndray ao miaraka amfaly ao lalaina no miaraka amitsika ombadika ao ny mpiara-miasa rehetra arabaina ny mpiara-miasa ao amin'ny radio madama miara-manonja antsika eo amin'ny tontolon'ny fitaovana ampiasaina zany de arabaina nomsa robena imalala iry ambony zany zay miara-miasa betsaka amitsika dia arabaina izy telo mianadahy zay milofo tanteraka mihitsy ary miombona ao anatin'izay fanatsarana ny sy fampitana ity fandarana zay arahantsika isan'andro ity ny tenako no miaraka amitsika eto aloha zany androany nampitondra ny te fialantsiny irina arabe mananjara satria misy zavatra tena mahavoatazona ny irina tsy ahafahany mihetsika dia raikitra am'izay irina zany fa raha mpitsondray izy dia maniry iara-dalana amitsika moa zany fa zay no fandaminana sy fandrindrana satria misy zavatra tsy maintsy atriany irina tontolo zay ahafahana mikarakara ny ao anatin'izay hoe tontolo lehibe ny fahasalamana izay zany dia nometsika an'izay andraikitra izay izy sy mba ahafahany manatotosan'izay rehefa laka misy taky zao dia disy fantatsika fa nisy olo mamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny desika nambotra atrimo Rabendrina Mamy no miaraka amitsika zany ary misy ny fandalinana fizaram-bavao fa makafakana samy hafa zany akoatran'izay arakaraka ny zava-misy hoe vahiny sa tsisy ny vahiny dia misy vahintsika androany tena olo-tsotra mihitsy tsy naka vahiny tena hoe mahazatra mpitarika toko politika fikambanana satria moa ny datiny 7 janoary dia daty lehibe mihitsy satria raha zay 7 janoary izay 7 sy ny hoe 7 janoary 3 dia efa taona androany zany no nitantana ny Rajoelina ny firenena na filoham-pirenena satria nanao fianianana izy androany tamin'ny efa taona lasa taky izao tena mikanja be ny Mahamasina zany de hodiniantsika eo resantsika eo halaliantsika eo fakafakaitsika eo ny amin'ny hoe nanahoana zay efa taona ny Rajoelina zay ny tantanany ity Madagasikara ity betsaka ny azo ambara raha izany no resantsika zany ny omaly 20 janoary dia passation de pouvoir zany na hoe famindram-pahefana dia anisany fanaovan-tsony teo amin'ny filoha teo aloha tam'izany Rajaonary Mampiana hery sy nga Rajoelina fa ny 7 janoary dia fianianana lehibe tena mikanja ny Mahamasina zany de manomboka eo am'izay tsika zany hoe amin'ny 7 volana janoary 2024 zany eritaona ohatran'izao de efa irariny rehetra fa efa tsinga Rajoelina io ary isy fianianana vaovao raha ny tokony izy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenina nisy antsika de manomboka zany tsika any amin'ilay 19 janvier 2024 satria tapitra le mandat 5 taona eo de iny tsika manao inona moa zany fanisana miverina le compte à rebours zany de manisa hitatsika daholo fakafakaitsika hoe inona nambaran'ny lalam-pandroenina tokony mametra-pialana firy volana melohan'ny iatrehana ny mandat izy na melohan'ny fifidianana izy zany rehetrarehetra zany dia mbola adevitra zany ho fakafakaitsika rehefa aveo mihoatra an'izay adevitra tsy maintsy ataotsika ny amin'ny hoe nahafapo hoe ny efa taona ny Andriamatoa filoham-pirenena any Rajoelina zany de resantsika eo zay rehefa aveo fa efa nambarako tamitsika teo fa ny safidy misy tsika tena hoe ahoana ary no ahafahana mampiteny neny amin'ny fotony eny satria ny any fotony tena zava-dehibe efa nanao an'izany ingatsika ary misokatra ho an'izany ny miara-manonja eto amin'ny MBS de tovolahy kely tena tanora voaeritrerina de tena nikarohana mihitsy eo amin'le génération 2000 zany eo amin'ilay hoe teraka tena taona 2000 zay mihitsy no najorontsika androany mba iresadresaka amitsika satria moa zany efa hoe ray aman-dreny renim-pianakaviana raim-pianakaviana fikambanana toko politika nazatra hatram'izay de aloha ranga tena hoe tanora mihitsy
le resana hoe génération 2000 de zay nampiakaritsika eto i Razan Batista Victor azakakitsika fa zay mihitsiny Razan Batista zany non de Victor zany prénom zay le izy miarabanao iza ndretsokanao Victor sa Razan Batista Victor miaraba Victor ary tonga soa eto amin'ny fandarina miara-manonja fala miarabanareo ta miara-manonja sy ny EBS ny tenako ary ny teknisianina sy ny mpanaraka ny fandarana EBS rehetra fa tonga eto zany ijoro ilaza marina ny fiainana am'izao mahitsy fiainana atrehako na de atao hoe mbola tanora za zao de lasa tena tsapako tena hoe mijaly tsy zarery mijaly fa vahoaka rehetra satria aventsika rehefa velo fa mbola miaraba Victor ka zao teneniko teo marina le teniko teo teraka taona 2 ianao zany hoe 13 taona zany ianao 13 taona am'ty taona ty amin'ny février 12 février io moa le hoe safidy mihitsy aloha tena tanora ny fotony mihitsy le izy inona moa ny asan'ny Victor amin'ny andavanandro raha tsy mahadiso recevera tompoko recevera ianao mino zany fa marefy marobe anao eny anivon'ny fiarahamonina zay misy any Victor eny amin'ny marecevera anao zany satria eny amin'ny taxi be eny no misy vaovao marobe miparitaka no ainona ny feon'ny vahoaka ny ainona ny hoe misy faly misy ny monomonina misy tsy maneho hevitra misy leo sy ny sisa fa tonga de hoavitsika angamba ny Victor ny amin'ny hoe efa natsidika eo kely ihany le izy matena tanora anao efa taonandroany le fanjakana ndre matoy ihany rajoelona nanantena iny ianao ve anatin'le olona mba nanantena de mba nieritreritra hoe tena isy fiainana tena ho tsara be mihitsy eto Madagasikara tena nanantena nefa tsisy aloha zany hatreto satria lasa fitondrana fiainam-bazaha le izy de tsy vita amin'ny vahoaka malagasy ny inona le hoe fiainam-bazaha lasa fiainam-bazaha zany le fitondrana firenena am'izao de tsy vita nay matsenika satria le izy zany raha vao filoham-pirenena mihitsy zany tsy mamboly sy miompy de zay tsy mety mahitsy satria be da be ny mandeha resaka taxi be fotsiny zao de Antanandrano misy Antanandrano mpianatra makeny lala mahitsy makeny amin'ny Matepy de mandeha tongotra zazakely reny amin'ny sy fahasairana vahoaka malagasy mihitsy zany nefa tokony andeha bis zao reny ohatr'izany de tena mangoraka moa na de versomara ny anjehana de hoentina izy ka noho izany de tena mila ny dada mihitsy ny firenena mila ny dada mihitsy manahoana ny resaka vidim-piainana tsapan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina entan'ny Victor ve zany ary indrindrandrindra ianao tena hitako tena enjana mihitsy satria hatrizay aloha mbola tsisy vary 5000 zany 5000 latsaka 700 ara zao tsy mahazo tuty fritsony manome 5000 anao fa vidy vary raika apoka 700 sisa ny famiriny tsy mahazo tuty fritsony ary zany 700 zany bombo io tuty fritsy nefa hatrizay tamin'ny andro ny tondrany dada ny anatra zay tao anatin'ny anatra zay ny tondrany dada roa taona angenao tam'zany vao nitondry dada 2002 de niakatra 2003 4 5 nefa izy niala teo zany ataoko hoe 7 taony Victor de tamin'ny andro zay ny anatra zay tany amin'ny EPP anao sa tamin'ny EPP za tompoko de ao anatin'io zany tsy resaka hoe matekanina akory fa ny zava-misy ny fitondrany dada tena tsara mahitsy satria zao ao anatin'ny saiko tsara mihitsy efa natadidy ao anatin'ny herintaona zay takany nenina nitondra vilisy sotro foana makany ampianarana ny anazy zao ny akanjo table tany amin'ny dada mbola ao kitapo mbola ao sortany ihany efa rofotra nefa efa 4 taona moa zany de zay mahatonga anao hoe de verina an'le vidim-piainana tsika vidim-piainana hitanao any amin'ny fiarahamonina hoa vary ny teneninao teo akoatran'izay sy le olona ve mahatsapa ihany hoe mafy be le izy sa misy tehiteny ihany fa matahotra ve sa inona tena iondriny zao tsika tompoko satria misy zao ny mpivarotra zao na ny resaka legioma ary de mivarotra anana izy na karoty de anao lafo izy manteantoka satria vidinjesika sy ny anina lafo be mitadangana tsy anao lafo izy izy tio nefa mba mitady de tsy hitan'izay vahaolana atao tompoko de tsy maintsy mena an'izay izy zany fa mivahaolana zany de aleo miandra an'io mangarahara io satria raha vao midy io de tsy maintsy mangarahara iny tianao tenenina miandra ny dady zay zany mivahaolana miandra ny dady amin'ny vahaolana any hoe fifidiana ono 13 taona ianao zany amin'ity taona ity efa nisy taona ve ianao zany tamin'ny 25 taona efa niatrika fifidianana mbola tsy niatrika aloha tamin'ny 20 taona efa tamin'ny 2018 efa no tamin'ny propagande teo tamin'ny diasany zao nanoana ny dada de nanoana ny président Ravalomanana président Ravalomanana tam'zany
tena mbola hoe vao tonga taona mihitsy ianao vao tonga taona mihitsy inona le riska na tonga anao hoe de mahiatrika fampelezakevitra efa mifidy aloha sa tsy mifidy efa mifidy a tamin'ny 2018 fa natonga nanoana ny data zany a de teo ale fiaina nataony andro fianarako mihitsy zany tompoko a natonga na mifidy any data hoe anoana ny dada satria nety be na fiainanay ary zay mbola tany ambanivohitra moa tam'izany Kazomoritra de tena nety be mihitsy zany hoe Ravalomana no mitondra tsy orooro zany ny akolazy normal ny mizavozavo zara fitaovana foana rehetrarehetra tsy oroninina zany ka rehefa niova moa le fitondrana de tsy hitako fa lasa mampalahelo le fitondrana am'izao. Inona ny zavatra hitanao ny ambiance propagande tam'izany tena nanao ny ainareo tsy ho zavatra ve nampandehanan'ny président taiza aloha le nisy anao tam'izay kizy eny Ambohimanarina tompo misy anay de eny Ambohimanarina kizy anay de zay moa re manao propagande a de hitako tena mafy sy mazevatra mihitsy netiko nefa na izany azy de mbola hijoro ihany satria mbola nety tampoky mihitsy ny nataony dada tamin'ny andro sy nitondran'ny dada de zay mahatonga hijoro tia mahatrano farany zany satria mandeha elakela-trano zay a mandeha manao fampelezakevitra satria tsy afaka ny fiara de milanja an'le bafily iny za de tamy avany le anina reny a de mitorabato izy de za le TGV volomboasary tompoko de torabato izy de za moa le ankizy vavy niaraka tamiko zay no voatorako fa zany isan'le bafila de natongelako ohatr'izao le bafila de le bafila mivoa de za tsy vo ka ny tiako mba ho fantatra fotsiny zany amin'io fifidianana ho avy io tompoko a de lomba angarahara zany a ataovy madio tsara aloha angarahara tsara fa zay vonona joratra amin'ny farany zany a anoana gadeta Ravalomanana fa tena milazo ny firenena fa raha izao no mitoy a de tsy fantako tsony fa Ravalomanana sisa vahaolana izy sisa vahaolana anarina ty Madagasikara ty zay efa somary efa nresahanao ihany na de tokony any famarana ary zay fa tsy maninona rehefa mijery atsika zao ny olona de osy izy ny olona hoe tena manana hafanampo le tovolahy satria mbola vao 3 taona ary betsaka ny génération 2000 ohatrany hoe ny diabolisena no aratsiana no voizina tamin'ny ainao manjery rehetra zao za Marc Ravalomanana zany tamitondra zao nge ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana nefa ianao zay de mijoro zao hoe nafinaritra le satria mbola mpianatra ianao tam'izany mbola tany amin'ny Garabola mbola tany amin'ny EPP maromaro ve ny tanora everinao fa mitovitovy hevitra aminao am'izany sa de ianao fotsiny mafana forery eo ny raha ndresaka zay aloha de ny olona zay miona amiko rehetra zao a naiza de zay zay teneniko zay daholo ny tenen'ny olona hoe tena raha mbola io no mitondra eo de tsy fantatra tsony fa mbola izy le io izy raha mbola filoha-pirenena am'izao fotoana Pierinasa zany no mitondra eo a de 4 ny kapoaka ny vary nefa aiza no ahitana ihanyzany ozy vahoaka malagasy fa mila ny dada ny firenena satria fa ihany zany filoha-pirenena miombo mpamboly zany ao anatin'ny hiro zany ao anatin'ny hirany Sairon zany dada ne mamboly somipy ka zay mahatonga na ilatsaka zany hoe efatrizay mihitsy sady efa tanjana mihitsy hoe zara voanina zany ho anany dada satria tena hitako nisy mamy zany tao amin'ny fitondran'ny dada na de mbola adala kely tsy nanan-keritreritra za tao anandro sy nianatra tadidiko ny zavatra sy ny ekolazy mirary ny rehetrarehetra zany normal daholo zany fiainana tao anatin'ny tondrany Marc Ravalomanana de tsy adinonay zany am'izao na de mafy aza netrehany tamin'ny fifidianana lasa teo aloha iny ka manantena simina zao satria efa tsapany vahoaka fa mafy zao de fantany hoe izy ny tokony aharina ny firenena io de anjarany vahoaka malagasy mieritreritra satria dada ihany no vahaolana am'izao fotoana tsika izao izy ihany maharina ty firenena ty ovina ianao ny tany Kazomoritra farany Victor tamin'ny efa zao 7 volana zay ihany tany de manahoana ny any tanàna any mafy ny any mafy ny any ohatr'izao daholo fa zany mandeha mifambolena sy ny sisa manahoana ny lalana ny lalana ratsy ny lalana tsisy lalana tsara zany mihitsy am'izao tsisy lalana tsara fa misy moa mba tsaratsara kely de kilavadavaka de kilavadavaka kely reny de le tototoran'le zalahy reny de tsy vity tototra tany ve moa iny nadikany de tsy mety mahitsy ny alohan'ny amara-parana antsika azy Victor satria zava-dehibe mba niakarany aty mba hahafahanao mitondra an'izay etaeta zay maromaro ny tanora toy ianao mijoro anatin'izay foto-kevitra zay sy le hoe tena fandraisana ndraikitra amin'ny firenena fa eto Antananarivo renivohitra tiako tenenina ma hoe reseveranao manahoana ny lalany eto an-tanàna aloha zany sy ny embouteillage sy ny fiatrehana amin'ity azy ty betsaka koa ndraindray ny olona mametsina anareo taxi be betsaka aloha fa ny tiako tenenina de ny lalana zany aloha tena ratsy
io zao tsisy 2 kilometra koa tsy androbe makeo Antanandrano fa tsy vity zany ratsy atia Sorano de ratsy daholo ny embouteillage moa iny efa iaraha manana daholo na ny tôbilim-pianakaviana ny taxi be na ny iaraha manana iny fa lalàna ratsy mihitsy zany tena tsisy vahaolana mihitsy hoe ahoana zany tokony tsy ahoana zany tokony tsy vita mihitsy to ve sa tsy atao mihitsy nefa taxi be mila mivezivezy mitondra ny vahoaka malagasy tokony mba hoe normal tsany zany lalana hoe zao ny fitaterana ny vahoaka malagasy ny coopérative. Eny ary amarantsika Victor inona ny mba afatrafatra teny fo iomenao ampijery atsika indrindra ny tanora mitovy aminao. Betsaka ny tanora zao any mety nandairan'le fanakiviana fanaratsiana momba ny président Marc Ravalomanana fa eto de manome ohatra ray ianao hoe teraka 2 arivo mihitsy ianao. Zany hoe nanomboka mitondra zany président Marc Ravalomanana 2 taona ianao tam'izay, niala teo amin'ny fitondrana izy 7 taona ianao tam'izay, non 7 taona 7 taona fa le nianatra ny tiako teneny matoa ianao mbola tamin'ny andro ny dada na de mbola azy ianao hoe tsy de tena hoe mbola tena tonga saina tsara fa mbola tao anatin'ny fahazazana de ataovy ny fanentanany rehetrarehetra amarana antsika fivahiniananao. Ya fanentanana antsika rehetra zany de dada ihany vahaolana dada ihany vahaolana miandry ny dada amin'ny firenena satria dada ihany no iterantsika sy mahavita azy zay aloha zany hatreto satria raha vao mbola mivanio de mafy noho izay ny fiainantsika fa dada ihany mahita vahaolana sady any amin'ny dada ny lakile à Madagasikara any amin'ny dada lakile à Madagasikara de manantena zay mba ho tonga soamantsara io ary miangavy fotsiny ataovy mangarahara fotsiny fifidiana fa zay joratra amin'ny farany zay fa nanay ny candidat tsy maintsy tao anay ny candidat nay zany aloha na de mafy aza tamin'ireny efa taona lasa mbola veriko indray mandeha zay joratra amin'ny farany foana zany zay anoana ny dada Ravalomanana. Vetivety kely fotsiny le toraka nahazo anareo tamin'izany fotoana andrany tsy adinona mihitsy manko zay lafin-javatra zay maromaro ve voatoraka inona le anton'le fitorahana satria tonga de eo an'le tsy haiko felonana ve sa inona le izy nefa samy manao propagande zay fampelezan-kevitra tompoko de tonga de mitora-bato izy samy manao anina de zay voaka le manao fampelezan-kevitra de tonga de mifaniandry zareo de za milanja le bafle iny de namba voataoko an'le bafle le izy de mivilina akany an'le ankizy vavy namako le izy de za tsy ho fa le bafle mivo de zay no atony nanarary azy iny anazo azy iny fa tsy maninona fa zay zany vonina hijoro amin'ny marina foana ary laza marina eto amin'ny MBS ary zay no tena ao amin'ny foko sy ao amin'ny saiko zany zay ary tsy afaka amin'ny foko mandrakizay mihitsy zany no hoe dada ihany dada hatrany zay ny tarigetra zany. Iny ary. De asaiko ira Jean Baptiste Victor amin'ny sabotsy zao etsy amin'ny QG Belair misy fiofanana ho an'ny tanora misy famezakafatra samihafa de tonga avy any amin'ny QG Belair manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana iny amin'ny sabotsy zao de teneno ny tanora mitovy anao sady anasako atsika tanora marobe ihany koa zany zay manaraka ity fandaharana ity ho avy any amin'ny QG Belair zany am'izay hoe amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 izay zava-dehibe satria itsika moa zany de mifaneta na fampianatra mifanazava fa aza dino raha Victor hatramin'ny faran'ny volana mila misoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana. Makasitraka eny ary de misaotra anao de miandalana izy faly tena nytao anaty fonon'le tanora mihitsy no nresahany tamitsika teo tsy zavatra amboariny reny tsy zavatra hoe de tena nanaovana devitra hoe inona le izy fa tena hitanareo naturel be tonga de ny ao anaty fonony teneniny ny tandrifo ny vavany de ao anatin'izay etaeta maro samy hafa zay no resahany amitsika na ny asa de nambara teo ny taona nambara tao mba ho fantatry ny rehetra misy fahasahina malagasy te hijoro eto ary te hikariko amin'ny marina ary te hanandratra nyty Madagasikara ity de tsy miandry atsika inona tiako ambara tsy miandry atsika efa tonga saina tamin'ny fotoanandro 7 nanonganina Filo Marc Ravalomanana fa na ny tanora zay mbola tena tao anatin'le hoe karabola nianatra mbola zaza vao nianana andeha tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana de mijoro am'izao fotoana izao mandresy lahatra
maika moa fa isika ndehibe zany zay efa niaina ny zava-misy taty aoriana ary nahafantatra sy afaka miteny mijoro vavolombelona ohatran'izao kosa mifandrofon'ny fiainana tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana raha mihoatra am'le zavatra iainana ankehitriny de iny nambaran'le tovolahy kely niditra teto amin'ny fandaharantsika zay ny amin'iny fa isaorantsika raha Jean Baptiste Victor tam'izay fanio-keviny izay ny resaka ho resantsika eto maro be ohatra ka tena iresaka lafinjavatra tsika satria efa nambarako hatrany hatrany ho iaho fa isan'andro dia betsaka ny vaovao eto amin'ny firenena fa isika tao anatin'ny herinandro zay nanomboan'ity fandarantsika ity de isika hoe hoarahantsika maso akaiky mihitsy ity resaka fampanantenana tamin'ny 1 volana Desambra 2024 nataon'Andriamanitra filoty mikasika ireo chef fokotany ka asana de fa somary efa nakalesona ve le fitondram-panjakana na efa mailo eo anatrehan'le hoe saondray tsy ho tanteraka ty teninao ty Andriamanitra filoka miara-dobo aminao eto zay menakava na so de anahirana am'le fifidianana ho avy eo raha toka tsy ho tanteraka ty satria efa maromaro ny zavatra nampanantenainao président ka tao anatin'ny filakevitra minisitra omaly de naka fanapahan-kevitra momba ny chef fokotany ny fitondram-panjakana zany ka naka didim-panjakana ahafana manefa n'lay tambo-karama hoe ho amin'ny faran'ny volana izao de ovakiko amintsika vetivety moa le zany azakakytsika satria ndraindray ohatra misy grimasy kely zay fa misy jiro be eto anoloko eto zany mba hanazavana an'le studio de mety mananana kely izy satria mitifitra kely io ny omaly io zany de hoe ny raisy ny filakevitry ny ministra ny didim-panjakana mampiakatra ny tambo-karama chef fokotany sy ny lefiny araky nefa nampanantenain'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajoelina ozy izy nandritry ny lahateny nataony tamin'ny farantaona 2024 de hoe hiatra avy hatrany manomboka am'ty volana janoary ity ny fampiakarana no tapahana ihany koa fa mba nafainganana ny fandoavana ireo tambo-karama ireo de andray fepetra vaovao ny ministeran'ny atany izy sy ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mba tsy hoe anivo ny faritra région hitsony mandoavana azy fa halefa mivatana eny anivon'ny distrika raha tsy aivina de efa tamin'ny taona fitsy 4 no namaritana ny sandany tambo-karama ny chef fokotany sy lefiny ka tsy mbola nisy fivana mihitsy raha tsy am'izao fotoana izao eny ary ino moa zany mba niteny ihany izy hoe tany am'taona fitsy 4 zany hoe tao anatin'ny andro président Marc Ravalomanana ny tsinjovana ny tambo-karama chef fokotany tsarotsika tsara misy tam'izany fotoana zany nisy mifampihofanana an'ireo chef fokotany nisy mifampihofanana ireo ben'ny tanàna teny amin'ny toerana cérémonie building teny avoloha no nanatanterahana izany fa zay le izy hoe voatery le fitondram-panjakana ary nreta de niandry tandreo moa ka tsy rotsaka eo io ohatran'le karaha mampiasa mpanjakana 250 000 ariary nambara fa tonga de hiatra tamin'ny volana me tamin'ny heritaona mandraky ty ny androany zarazara fa niantra l izy ary ny olana de mbola niandry décret d'application ary tsy vitan'zay fa mbola lasa fameniny fotsiny l izy ka narirarirana ka nenkinapso zao aza moa de amin'ny hoe mety averina am'teo alohandray le 250 000 ariary nambaran'le filopirenena fa horaisy nylay mpiasa tsy miakina na lay farany ambany etenivo mpiasa mpanjakana zany de betsaka koa le fampanantenana hoe am'izao volana am'izao taona tsy maintsy manomboka l izy de nambesan'ny rehetra de iny naka fanapahan-kevitra aingana naka décret didim-panjakana zany ahafahana manefan'ny izy tsy problème iny raha zay ny everina fa mahasoa zany raha zay ny everina fa ahatsaratsara n'le chef fokotany satria efa nambarantsika misy chef fokotany zay tena miasa satria ny repère rehefa miditra any amin'ny fokotany iray ianao de zao manatona chef fokotany de chef fokotany no mahalala ny olona rehetra amin'ny fokotany zay efa mahalala vakiparitra amin'ny fokotany misy azy mety misy vakiparitra telo na efatra fa hainy chef fokotany tsenjery ary amin'ny vakiparitra zao rayanina mipetraka zao ny razambe andray anina ry tanimbary sy tanimboly sy tanety ry de rayanina ny tompony io itatabe andreo de rayanina sy rayanina sy rayanina efa hainy ny chef fokotany ohatrany misy ino moa zany document mandendeha efa misy karazana antota taratasy sy ireo
inona moa zany le arbre ino ty le ratsampianakaviana ty genealozika zay ahafahana zany mamatatra ny isam-pianakaviana de fantatry ny sefokotany le tena sefokotany satria le tena sefokotany manko de tsongon'olombolo teo anivon'ny fiarahamonina ary tsy nijerevana loko politika tam'izany fotoana androany fa ny am'izao fotoana zao fanendrena sefokotany ahafahana mikarakara nyreo a voalohany indrindra aloha mpanohana ny ngarajoelona ny fokotany ary faharoa omena mission zay anaovana le fifidianana ho avy eo ka hanatsarana ny vato azo nylay fanjakana zany amin'ny fifidianana ho avy eo ny tena horesantsika eo anatin'zay zay mahasamy hafa n'le sefokotany ary raha toa ka iny vola na lela vola zay napetraky ny fitondrana teo aloha iny ny raisindrareo moa zany le fito sy roa arivo de zay hoe antonona tam'zany mety tam'zany fotoana andro zany ny tantana ny filomarikaravalomanina lay tampikarama zay mihitsy liza tampikarama satria asa fanasoavam-bahoaka zany asana sefokotany zany fa tsy asa natao ampanankarena fa asa anasoavam-bahoaka asa natao hifanampiana eo amin'ny fiarahamonina ka lay olona tsongon'olombolo lay olona tena tokony manana n'le fifandraisana amin'ny isam-piarahamonina no nitendrena ho sefokotany fa tsy zaza body tsy malala ninina mahafantatra fokotany maromaro no tonga sefokotany na hoe olona nanohana tamin'ny fotoana fampelezakevitra 20 na 9 ka tsy tsy anaovana azy de asisika filopokotany zay mbola tsy matotra tsara akory fa mena mission politique fa tsy lay tena mission ara-tsosialy tadiavin'ny fiarahamonina no ametrahana azy andrindra ady nampivady io andrindra ady tany io andrindra ady mpiarahamonina eo amin'ny lafiny resaka vodirindrina io andrindra resaka samy hafa amina resaka varotra zay natao teny anivona fokotany nanakany ny commune ka mety tsy maintsy mandalo fokotany olona manana nyzany gabari zany napetraka seo fokotany hatram'izay izy io moa tany fitondrana ty aloha tany de misy ny atao hoe président fokotany de niova CLS de nisy ny PCLS comité local de sécurité tamin'ny andron'ny président Zafy Albert de tsy maintsy mpiasa mpanjakany napetraka tam'zany fa tena manao ny asan'le olona de ohatran'izay tateo arina lasa sefokotany le izy fa nde tsary hotsika ho tsy ahivitsika malomana kokoa ny amin'ny hoe ity fokotany ty de neritreretiny ty fanjakany ty fa atao fahatra zay ikarakarana izy ireo ny atrehana fifidianana ho avy eo ary tao anatin'ny fotoanany covid-19 de raha misy tena nyresahana betsaka kokoa de nyresaka fokotany izy zany de inona ny zavatra resahana tao anatin'zany de ny hoe do tena na omena materiel amina informatika ny fokotany atsaraina ny resaka carnet-pokotany ary ny isa tokantrano de anana an'zay mari-pamantarana azy ireo zay reo rehetrarehetra eo atambatra mame an'le digitalisation de apetratsika fantaniana nanomboka 24 raiky am 24 23 mbola nzere covid-19 tsika fa indrindrandrindra taty amin'ny raiky am 24 na tetitetim-piavy afloha de isa tapa-bolana mahita zavatra resahana foana momba ny fiainan'ny firenena sy asa ho atao satria izy moa miresaka fokotany miazaka zana misy le tampikarama satria may ambondrona may endimboanjo so de tsy ho tateraka iny afa-baraka manery ny mpiara-miasa hoe raha tsy vitany hoe monsieur président menatra zay fefa be loatra le faminonafina taonay mahabe asa le zavatra ianao nefa efa nilaza fa hoe miatra manomboka volana janoary le izy de manao gymnastika ny eo anivon'ny économie et finance sy ny mid intérieur sy ny décentralisation hitady an'le vola ho an'le sefokotany sy ny lefina fa nde tsy ahivitsika ho isika zao koa any ny efa fampanantenana nataony ty filoham-pirenena ity raha miresaka fokotany itsika mba enotsika kely tsy te hamerina zavatra nyresahantsika fa misy zavatra tsy maintsy alefatsika mba iraikitra ao anatin'ny sain'ireo fokotany indrindrindra ny voaka anatin'ny fokotany hoe efa nyteny ohatran'izao koa nge le ramose io so de mihinana vao manadinitsika fa tsisy tafavoaka ny zavatra nyresahany io ramose io reo moa rehefa vetsika mbola resaka an'le fataonandrajoelona miaraka amin'ny député membre be indrindra fa aloha mba alefatsika de manomila tsofina tsara hoe inona zavatra nampanantena ity olo ity tany fokotany tamin'izany fotoanandro zany
zao zany tsika dia nahazo famatsim-bola avy any amin'ny bankiera isam-pirenena nyteneniko anao teo ovatsiana ordinateur daholo ny fokontany ary ny opérateur de saisie rehetrarehetra eny anivon'ny ministère rehetrarehetra anampy ny fokontany anao ny base de données vaovao io zay zany ny zavatra ray faharo manarakarak'izay rehefa vitsy zay ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra isaky ny tokantrano dia omentsika carte magnétique avokoa miaraka amin'ny code barre zany hoe rehefa misy ny fanomezana dia scaninao iny code barre iny dia fantatrao zany hoe na misy ny fivorim-pokotany ohatra dia fantatrao hoe izy anao nanatrika amin'ny fivorim-pokotany na tsy satria scaninao fotsiny iny dia fantatrao hoe tamin'ny datin'izao ianao tsy tonga nanao fivorim-pokotany na rehefa misy ny fizarana dia scanina fotsiny misy code barre moa na misy fitaovana manokana fanaovana an'ireny dia hita hoe iza ny efa nahazo ny fanomezana iza ny mbola tsy nahazo ny fanomezana iza ny efa nahazo ny fanampiana iza ny tsy mbola nahazo ny fanampiana iza ny nandoa adidy tao amin'ny fokotany iza ny tsy nandoa adidy tao amin'ny fokotany zay zany no zava-dehibe hoentitsika ametrahana an'ilay lafim-piarahamonina vaovao eto amin'ny firenena inona moa ny antony nandefasantsika iny na de sy te handefa aritsika satria ity rangaha ty manko efa de efa miteniteny foana mihitsy isak'izay zavatra resahany zany tsy mahamenatra atsika mitena zany ko zay zava-misiko tena arabako teny tena miteniteny foana mihitsy le rangaha satria isak'izay maneho hevitra izy zany de otrany mampanofy mampilendalenda mampamirapiratra zavatra etrany hoe misava baovao foana avy any an-danitra milatsaka tampoka eto Madagasikara tsisy mbanao raha tsy izy misy zavatra teto ambony tambola sy nataony olona raha tsy eto Madagasikara misy zavatra tena hafa mihitsy ny fomba fieritreretany azy de izy manao azy de reny zao sao de adintsika ny fokotany fa izy nampanantenany reny omena ordinateur daholo ny isa-pokotany de eto ny apetraky ny fanontaniana fokotany iza tompoko ny efa nahazo ordinateur mba tsara ny afantarantsika am'zany avy amin'ny fitondram-panjakana fokotany iza tompoko ny efa nahazo ordinateur za tsy resaka amin'le opérateur de saisie tokantrano izy ny efa nahazo an'izany carte magnétique sy mahafantatra ny code barre an'izany ary aiza satria mbola tsy voaresaka tao anatin'iny lay hoe carnet pokotany digitalisena satria natao hoe digitalisation zany de entina zany de misy code barre anatin'le izy de tsy soratana anao fa tonga de efa mitsofoka ao de efa misy base de données momba ny fianakaviana rakoto ao amin'ny ordinateur ny fokotany anankiray de apetrako ny fanontaniana hoa fokotany iza no efa nahazo ordinateur fandrandray ohatry ny gaga sy talanjona ihany aloha na izany na tsy zany any Thomas na ny sambava machine écrire tompoko nomen'ny faritra ny commune na de tokony efa andeha lavidavitra ary isika amin'ny alalan'ny informatique na informatisation digitalisation ka tokony ananana PC na ordinateur isaik'ireo birao samihafa ka zany ary raha mbola omena commune machine écrire de ahoana ny atongavan'ny ordinateur raha ty amin'ny fokotany tsy mamorona fa zava-misy any Thomas zany zava-misy any faritra varatra zany zay metsika fakahirezana satria am'izao fotoana izao fa miandry moa zany vaovao alatsaky faly eo rehefa aveo dia raha sy diso de miditra any amin'ny sambavy iny sava ny cyclone zany am'izao fotoana zao io izy io fa resahany io rehefa aveo faly fa iandry kely ny fivoarany vaovao tsika rehefa aveo zany fa mila mailo zany tsika any sava dia analanjirofo atsinanana zany de fa samina itsika io maraina io fa nandrivondrivotra ny tanàna dia vokatra ilay cyclone zay ahoana ay fa avy ny orana ay ka tiako tenenina an'izay de zay hoe orse fokotany eo zany nareo ampiandrasana an'le avy telo eny am'le tambokarama fa na izany naty zany iny mbola manana trosa amin'ny fitondram-panjakana io ianareo ny vovotany takio ny ordinateur anareo satria iny le filopinena nge tena iny fa tsy zany namorony so de isy teny hoe de mampikomy chef fokotany ary fa niry fa asay mitako ordinateur amin'ny fitondram-panjakana le chef fokotany iny izy iny
nahazo famatsim-bola ozy izy ny tenen'nga Rajoelina teo. Izy no ny teny digitalisation. Zay ny teneniko hoe mafy be sady sarotsy ty azy ty. Fa raha ohatra izy zany mba endry tsara teo de tsy izy no niresaka an'ireny zavatra eny, fa manana ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra isika. Arakajy mirindra, mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao hoe possible ave ny digitalisation an'ny fokontany manerina Madagasikara. Possible ave ny informatisena de azo daholo ny base de données any poniny era Madagasikara. Raha possible zany tompoko, zany miteny amintsika, tsy misatra 64% ohatran'io ny fanisana mpifidy. Na le tablety esan'le mpanisa mpifidy agent électoraux arange tsisy e. Kakotio firy exactement fokontany eto Madagasikara? 19 000 ve sa 20 000? Raha izay le izy tokony mifanaraka amin'izay ny tablety ny zaraina. Fa toa tsy mino an'izany tsika fa zarazara raha misy tablety 1000, 5000 safiry isa. Ary zao aza ny président fokontany indray no manoratra fa le agent électoraux tsy mahavita an'le asa akory. Ka tsy motive ka 300 isak'le failina kely iny hanoratana an'le anarana ho an'le mpifidy. Zany zao tsy fahaizana mitsindro lavitra. Raha nanao an'izany le fitondram-panjakana, nisy base de données tao amin'le fokontany, tena nisy ordinateur ny teneniny takin'iny. Mba haingakaingana le asa de tratra lay objectif 13,5 millions na 10 hetsy sy 13 tapitrisa mpifidy tratrary le fitondram-panjakana sy ny seny. Fa tsy tratra le izy. De tamin'ny faraiky amin'ny 30 volana Desambra ny entanina faraiky amin'ny 30 volana Janoary indray fa afahana misoritra anarina ao anatin'ny lisitry mifidy. Vokatra ilay kitoto tsy fahaizany tatana. Parler pour ne rien dire, tehiteny fotsiny izy. Zao no ataoko. Satria izy moa mipetraka tany ampitan-dranomasina. Ny any ampitan-dranomasina nge efa informatisé daholo. Ao an-trany ianao mipetraka. De efa ao an-trany ianao mandeha daholo ny commande-nao rehetrarehetra en ligne. Raha misy asa tianao atao de ao an-trano azonao atao zany. Manao vente sy asahana devise ianao azonao atao ao an-trano zany. Soka trade-in. De misy tonga coursier manao livraison samy hafa. Na manao asana zavatra hafa ianao de efa vitanao en ligne daholo zany. Marary ianao tsy voatery ndeha anatina dokotera fa efa misy ny assistant social, fa misy ihany koa mety docteur libre ahafahanao manontany ny fahasalamanao, miresaka amin'ny dokotera manao consultation. De efa misy base de données mombanao ihany koa raha ohatra ianao niditra hôpitaly de hita daholo mombanao rehetra. Ny ampitan-dranomasina misy an'izany. Etsy frantsetsy. De ao daholo mombanao hoe zao ny aretina mitaizanao, zao mahazo an'ity olona ity. Manana problème ianao amina resaka insécurité. Efa anana base de données eo anivon'ny police zany. De karohan'iny de voaka daholo ny olona rehetrarehetra. Zany hoe ny état civil ny olona rehetra zany. De efa anana fitondram-panjakana. Ary accessible, azo idirana zany rehefa ikaroka an'le olona ny manam-pahefana na misy asa tianao atao, na misy taratasy karakarainao. De zay angamba ny eritreretin'le ramose ho adaptena an'le zava-misy eto Madagasikara. Hoe ndaonareo tsy maintsy miazakazaka mifanaraka amin'io. Fa le eritreretin'le ramose ngeza be ny ao anatin'ny lohany ao. Fa eo amin'le fanatanterahana le ramose tsy tafavoaka mihitsy. Effectivement l'izy tsisy le moyen. Fa faharoa le mbola moyen faharoa ngeza be anao al'izy le olona mbola tsy mahavita an'izany. Itsika efa ela no teny fa arena ny olona ariare Madagasikara fananana olona. Ka le olona anao mbola tsy ampy an'izanyko. Mbola tsy mahafeno resaka informatikako. De ahoana ny atongavan'izany hoe ndeha ianao hikarakara na anao digitalisation, informatisation ny état civil rehetrarehetra eto Madagasikara. Ahoana nahavitanao an'izany? Recensement na fokontany aza. Io moa antanitsika ny député membre be indrindra avy eo. Hoe firy marina moa nisan'ny fokontany eto Madagasikara fa na ny seniara ho sahirana tsy mahavaly an'izany.
tsy voavalony seni zany raha antanitsika firy motompoko nisy amin'ny fokotany recense aminareo fa nisy nametraka fanontaniana an'izay anseninge satria rehefa miatrika fifidianantsika ny fokotany ray mety mizara bureau de vote roa na telo donc tsy isan'ny fokotany no isan'ny bureau de vote raha 20 000 ny isan'ny fokotany possible mety 22 000 ny bureau de vote de ahoana no ahavitahanao aiza ny budgetnao am'izany tonga ny fokotany le PC le ordinateur hainy président fokotany hainy lefiny hainy secrétaire avy mikarakara am'izay fa ny olana faharoa de ty le izany tsy hoe tonga fotsiny le ordinateur de io fa tsy maintsy mila imprimante io ahafahana mamoaka n'lay imprimé ary tsy vitan'izay tsy maintsy mila taratasy ihany koa io enao mandeha makany amin'ny tranom-panjakana manao asa samihafa zay service public enao no asaina manao photocopie hoe ty photocopie ao na hoe midino ao ambany de vidianareo imprimé momba nyty imprimé d'origine naiza na hôpitaly misy an'izany ange any amin'ny Frantsa na arrondissement misy an'izany anie any amin'ny ministère misy an'izany anie hoe ty le modèle ty fa anao photocopie ty atsy amin'ny fitsarana misy an'izany anie tsy maraka le taratasiko de ahoana ny arahany eny anivon'ny fokotany taratasy hanao impression maro samihafa ohatran'izany ka matotsika namerina ny teny yarainy teo momba le hoe zaraina ordinateur daholo ny fokotany raha mety faly de alefaso kely indray izy de tapao amin'le ordinateur tsy le carte magnétique raha mety mba ho tsaron'ny olona ary mba ho fantatry ny any amin'ny fokotany hoe akoatra ny saosiny président fokotany aiza ny fitaovana nampanantenainareo anay ary io tsisy an'izany hoe eto Antananarivo renivohitra ihany no menao ordinateur ny fokotany fa tsy menao an'izany ny fokotany any basibasy na any angarazy na any Tanimeva ny Morombe misy an'izany na any Mbaikily na any Takotako Maroantsetra misy an'izany na any Anandrovola Maroantsetra misy an'izany lavitra ane zany lalana zany mendrika ny azo an'izany fa raha tonga koa le izy nga misy jiro le fokotany de andeha amin'inona fotsiny hipetraka fotsiny ho iarany trano kaloara le ordinateur zay ngely hoe miteny fa tsy voadinika alohan'ny tenenanao an'izany hatraiza ny fahafahanao manatitra jiro isa-pokotany milaza ianao fa mbola 15% malagasy ihany no misitraka jiro de io zao apiditra centrale thermique Vartsila le fitondram-panjakana ndraisina tany conseil de ministre omaly daholo zany nizy vao tonga sainy satria fatana fa sy tava voaka tsony de ozy izy mba alefadefaka le olona ny délestage io tiany resahany io amin'ny 100 mégawatt mahery eo le izy fatako hoe tsy tadidiko hoe firy le izy Vartsila zany tompoko président Marc Ravalomanana tao maniseza nefa napiditra an'izany 2007 niditra 2008 efa nitsinjo lavitra président Marc Ravalomanana hoe hanamboatra tsika centrale hydroélectrique tam'izany satria efa tao anatin'ny étude Volobe tao anatin'ny étude Saofika tao anatin'ny étude Farantsana tao anatin'ny étude Antanyrano Mafana tao anatin'ny étude reo renirano samihafa indrindrandrindra any Ambodirina any Volona Maroantsetra sy toerana maro samihafa fa ahoana no ahitantsika bailleur afaka miara-miasa amintsika andreo fa ny tena idéaly indrindra ary mora ny hivarotana an'ilay resaka herinaratra dia amin'ny alalan'ny rano fa na hiteny azy ianao hoe de resaka termika nataonay tsy maintsy ampandehanina amin'ny gazoaly zany de ohatrinona ny gazoaly anao eto Madagasikara ary raha tsy gazoaly nataonao filoro mbola nafatra amin'ny opérateur venao
sa neny Madaola eny Tsimororo no vidinao mbola adevitra zany ary raha tsy zay ndray anao amin'ny alalan'ny hery masoandro ianao mbola adevitra ny amin'ny hoe tonga de direct avy eo de mizara isa tokantrano sa isy batery zany hoe tazomo anatin'ny batery eo dia atsipy am'izay rehefa amin'ny alina iny misy nge reo fitaovana amin'ny hery masoandro par solaire reo tsisy batery zany no fomba fiasa ka maninona zany tsy azakazanao aloha hoe ahoana no azon'ny fokotany rehetra era Madagasikara sy mivoaka malagasy ho hanana am'izany resaka jiro mazava zany fa tsy ity resaka cobra tsy isy dika ny zarazaraina kely ery de mizara folo amina fokotany kely eto de zany no natao hoe velorano faharoa de miasa le fitondram-panjakana de le stafon'le ministera fotsiny no miboaka amin'ny tety tanàna miaina amin'ny andamin'ity sy ny sisa fa zao amin'ny fotoana ilain'ny olona le jiro tsy mahavahaza nge cobra sy ny lapadera inona vahany reny toko ty efa firy zay ny zaraina fa misy foana ny insécurité ka maninona tsy atao zay azon'ny olona aloha ny herinaratra isaky ny fokotany de raha analitra ordinateur isa-pokotany ianao afaka mandeha tsara io tsisy ny délestage koa am'izay afaka miandro mpanjara ianao satria afaka manao industrialisation eto Madagasikara satria matanjaka ny herinaratra fa vonona ve izy faly erotsika kely fotsiny nge hoa le rediredy tam'zany de miverina andray tsika rehefa ve fefa vonao de mrabe indriny zao zany tsika de nahazo famatsiam-bola avy any amin'ny banquière isa-pirenena anteneniko anao teo ovatsiana ordinateur daholo ny fokotany ary ny opérateur de saisie rehetrarehetra eny anivon'ny ministère rehetrarehetra anampy ny fokotany anao ny base de données vaovao io zay zany ny zavatra ray faro manarakarak'izay rehefa vity zay ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra isaky ny tokantrano dia omentsika carte magnétique avokoa miara zay n'le izy de avetraka ho a mipetraka va nahazo vola tany amin'ny mpamatsy vola mena ordinateur daholo ny fokotany de apetraka ho a mifanontaniana efa nahazo ordinateur avokoa zany ve fokotany rehetra ny opérateur de saisie nanao ny asa rehetra azona amin'ny base de données ve efa misy base de données daholo ve any fokotany rehetra fa za de miteny amintsika voaingana nge nisy an'izany te tsy mahamasina nge nisy an'izany olona ao anatin'ny fokotany 30 taona tompoko aleo voara mijery ny listany izy tsy mbola lisy mpifidianana ny anarany fotsiny fa mikarakara certificat de vie tsy ao anatin'ny bokipokotany izy tsy ao izy lasaiza tampoka ara ny anarany lasaiza tampoka ara avadika amin'ny boky ve tena manahirana ny izy reny mbola trosan'ny fokotany am'le filoham-pirenena reny ary mbola tokony andinina am'ireny hoe ianao milaza fa nahazo famatsiam-bolo tsika reny moa tao anatin'ny covid-19 de nanginina daholo ny isa-tokontratrany satria tsy afaka mivoaka de nanginina tao de niany fotsiny de aiza iza tamin'ny tokantrano tetantanana rivorenivohatra nahazo an'le carte magnétique de manana code barre sangan'ny tanana oziny any am-piangonana zay ampiangonana misy fiangonana sasa mampanangatanana efa mba manontany fa mino ah fa zarazara raha misy tokantrano nahazo an'izany eny nalay resaka carnet pokotany zay lazaina fa digitalisena ary ka resantsika zany ny ohatran'ny hoe manao rappel ny zavatra nataonytony olona tontsika mba tsy hinana vao manadino ny malagasy fa atombotra ny fotoana fa ohatran'izany ny fomba nampiasonana atsika to anatin'ny vanim-potoana n'le mbola nihidy atrano laya confinement ohatran'izany nampiasonana ny teny amin'ny fokotany de lasa le mpiasa ministera napalahelo kely ana satria tsy maintsy mena asa ony de lasa nanao komity loharano de nanisanisa olona teny de aiza zao le données le nisanisana teny amin'ny fokotany teny ohatran'ny hafahafa ohatran'ny tsisy a tena ohatrany hoe olona tsy haiko hoe mampanofinofy mampandrevirevy manazazazaza saina eto hoe misy malagasy be da be mivoakatra any amin'ny eny tany fianaratsoe mba mahalala an'izany resaka base de données zany
eto misy malagasy be da be nianatra momba ny resaka planification tetom-pivoarana de mba tsy consultenao ve reny faisable ve raha anao an'ity tsika fa toy ianao de miteniteny fotsiny ery amin'ny média ary de omenao tsiny ny olona rehefa miteny an'zany asa indray zao zay azo anahy miteny an'zany lazay fa mamafy langa sy mamaly tsao ndray a miteny an'zany milaza vaovao tsy marina le fanjakana moa angana am'zany eny ary efa vombonina ao ny député mamy Rabendrina zay voafidy teny amin'ny district Anambohidratsimo hiaraka amitsika ao anatin'ity marain'ity efa manao ny fanafanana vatana échauffement rehefa hiatrika aty mila matanjaka ohatra na zao na irina mitondra akondro kely de mitondra karoty kely ilaina le mitsakitsaky kely de mitondra rano mafana de député koa zao mitondra rano mafana de ohatrohatran'zany mitondra goûté kely satria iresaka amitsika anie zany mba tsy ho maina ny vava miaraba député miaraba faniry miaraba ny faly sy ny ekipa rehetra eto amin'ny MBS keo fandraharana sy lafiny teknika rehetra miaraba ny mpiaramiasa rehetra eny amin'ny studio-ny radio Mada ihany koa de miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana faly tafaraka teto androany raha ny fiomanana tamin'ny fandaharana ny asa de saky tsy tafahoana androany fa noho ny fandaminana sy ny zava-misy de ampifaliana no ifampiresahana sy ifampizarana ny zava-misy sy ny vaovao toy ny mahazatra indray eto amin'ity fandarana ty ka dia arapainy sika rehetra na iza misy atsika teknôlôjia moa de mamela atsika hiaraka eto amin'ny ombona amin'ny fotoana anankiray na iza misy atsika eto amin'izao tontolo zao tsezatseza tsy aritra kely fotsiny nresaka fokotany amanko teo député mamy Rabendrina taona 3 dia abeny tanàna izy teny iny lalam-pirenena faefatra iny teny amin'le commune Nosiala niezaka kely mihitsy satria nahita le fanapahan-kevitra amin'ny filan-kevitra ministra le maro be moa zany le tsy hoe maro be fa misy le fanapahan-kevitra le mahendimboanjo zay moa fomba ilazako an'le izy mahendimboanjo de naka fanapahan-kevitra de anisan'izany tony fokotany tony nefa nisy ihany koa le fanazavana ny am'le hoe zao natao eny anivon'ny fokotany zao ny atao ny azona karta carnet sy ny rehetrarehetra député mamy Rabendrina traiky efa noho ny tantana commune tsy fantako moa commune firy commune Nosiala fa ny zavatra hita any anivon'ny fokotany takin'ireny satria any tena hiazaka zany fanjakana mafy mihitsy tena miforotra eny anivon'ny fokotany eny satria anampy amin'ny rakoto rabe razule ry dadanay sy ny sisa zay tompony lakle any anatin'ny fokotany rehetrarehetra any nisy kely an'iny fampisahivan-javatra iny mino aho fa le traiky efa nao fahafantaranao le tena asana fokotany tamina fotoana na be ny tanànanao zay fotsiny mba tiako fampizarana am'le mpanaraka atsika député fa commune nisy fokotany 7 no tantanako nanomboka ny taona 3 ka hatramin'ny taona farany taona 13 fiandohan'ny taona 14 ny efatra raika ambin'ny folo taona teo io latsaka kely satria taona 14 nisy fifidianana solombavam-bahoaka na lasa solombavam-bahoaka voafidy teny Ambohidratrimo voalohany de commune tsy de lavitra io Anosiala io alakamisy no afantarany olona azy any Ambohidratrimo fa midadasika be satria iny amin'ny farany atsinanana ohatra iny atao misy ny croque farme iny ny farany atsinanana farany andrefana any apotitra Ambomano any fa de tena midadasika anisan'ny commune lehibe ao amin'ny district Anambohidratrimo ao fokotany resahantsika ny tsara patsihivona voalohany aloha de ny voalazany lalàna mahakasika ny fokotany satria ny rafitra rehetra eto Madagasikara amin'ny firenena anankiray dia voafaritra ny lalàna ny fisiny ny famaritana ny fomba fiasany ny andraikiny sy indrindraindrindra ny famaritana ireo mpitatana azy ny ovaova be ny teto Madagasikara raha ny tantara ny jerentsika satria araky ny tantarainy faniry teo
nisy ny fokotany, nisy ny comité local de sécurité CLS, de avy eo verina fokotany ray, nisy ny président fokotany, nisy ny lehibe ny fokotany, efa nisy ny chef quartier. Zao izy lehibe ny fokotany ny filaza azy am'izao, fa tsy président fokotany akory. Misy fahasamihafana zany voambolana isan-karazany zany. Zay teneniko hoe tsara tsy aivina aloha hoe inona io rafitra anankiray misy ato amin'ny firenena io. Raha ny pratika fantatritsika de azo lazaina hoe io ny rafitra farany ambany, raha ny ambaratonga-pahefana. Raha nisy tany aloha ny natao hoe sakelitany zay mbola ampiasaina ihany am'izao sakelitany, nisy ny quartier, fa ny tena fantatra araky ny lalàna de ny fokotany no anisan'ny rafitra any fotony indrindra. Manahirana be aloha miteny hoe farany ambany, fa ataoko hoe any fotony indrindra. Misy mpitantana zany io. Raha ny lalàna misy am'izao fotoana zao de manana ny endrika, miezaka mitady tena hoe fiteny malagasy fa tsy mahita, subdivision administrative izy io. Zany hoe fizarana ny andraikitra eo anivon'ny raharam-panjakana, nataoko hoe farim-piadidim-panjakana anankiray any fotony. Samy hafa io zany, mihoatra amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Io koa misy karazany fomba fiteny sy voambolana nampiasaina. Tany amin'ny Repoblika faharoa tany tsika nampiasa le VIP, vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. De nisy fotoana taty aoriana Repoblika telo nampiasa ny vondrom-paritra anapariam-pahefana. De ireo zany le atsika amin'ny fiteny frantsay hoe collectivité territoriale décentralisée, hafa no le subdivision administrative izay ilazana ny fokotany io. Ny collectivité territoriale décentralisée na le afoizitsika amin'ny hoe CTD amin'ny teny frantsay de ny commune sy ny faritra reo ny tena aperinasa. Ty fitondram-panjakany ty moa fantatsika hoe atraiza ny fomba fampiarany lalàna misy mbola iverina am'izay tsika rehefa avy eo, fa reo ny tena voalazany lalàna, misy koa ny faritany, fa zay efa ninina tsy napoitra mihitsy hatram'izao. Fa ny fokotany de tsy tafiditra ao anatin'io CTD io, na dia rafitra alohan'ny commune aza raha miala ny fotony, fa averiko subdivision administrative. Raha ijery fahefana zany tsika, rafim-pahefana na hiérarchie, raha amin'ny maha subdivision administrative ny fokotany, ny commune tsy manana fahefana mivantana amin'ny fokotany. Zany hoe fiadidinan'ny commune tsy manana fahefana mivantana amin'ny fiadidinan'ny fokotany, fa fiaraha-miasa no misy. Fa ny atao hoe lehibe, nataotsika am'le hoe chef hiérarchique, ny lehibe ny fokotany, ny komity-pokotany. Komity-pokotany koa ny filaza azy zay ny filaza zay no voalazany didim-panjakana mifeny fokotany. Ny lehibe ny komity-pokotany mivantana de ny solon-tena-panjakana. Zany hoe solon-tena-panjakana misy ny lehibe ny boriboritany isaky ny commune, de ny lehibe ny district any anivon'ny district. Za tsy miteny hoe tsy mifankalala mihitsy ny mpiadidin'ny commune, ny olom-boafidin'ny commune, ny be ny tanàna sy lehibe ny fokotany, fa raha firafitra misy hiérarchie de ho jerentsika de sarotra ny mahita hiérarchie ao anatin'izay, satria rafitra samihafa mihitsy ireo. Ny fomba fametrahana ndreny komity-pokotany zay misy ny lehibe ny fokotany sy ny lefitry ny lehibe ny fokotany reny, dia voalazany didim-panjakana ihany koa, misy endrika fifidianana ihany ao. Fa zany hoe any amin'ny farany izay voafidy de tsy maintsy mamoaka didim-pitondrana lay solon-tena-panjakana. Zany hoe lehibe ny district mamoaka didim-pitondrana
manamafy an'iny valim-pifidianana iny fifidianana anatina fivorim-be-pokon'olona no anatanterahana azy zay ny voalazany lalàna amin'ny akapobeny dia ny lehibe ny distrika no mamoaka didim-pitondrana mamoaka hoe taorinny ireo dingana rehetrarehetra na rahana zay misy ny isin'ny fifidianana sy ny fisafidianana tena anivon'ny fokotany de ranona no lasa lehibe ny fokotany ary ranona no lefitra ny lehibe ny fokotany zay amin'ny akapobeny raha ny endrika isehoana araky ny lalàna isehoan'ny rafitry ny fokotany no jerena fa eto zany tsika ny fanontaniana petraka faniry de hoe ahoana ny fomba fiasan'ireo tsy maintsy miara-miasa amin'ny fiadidinan'ny commune nefa ny fokotany satria ireo no mifanakaiky indrindra ary misy ny teny fanomezana teny fampitana misy ny atao hoe teny mita sy ny sisa makany amin'ny fokotany teny fampitana satria na de zay aza no firafitra sy fomba fametrahana amin'ny fokotany de mandray toromarika avy amin'ny fiadidinan'ny commune sy avy amin'ny solon-tena-panjakana hatrany ary miaraka ny lehiben'ny fokotany sy ny komity-pokotany mpiara-miasa aminy zay zany no endrika isehoan'ireo komity-pokotany ireo ny anjaran'ireo dia manao ny fampiarana ny toromarika avy any anivon'ny fitantanan-draram-panjakana amin'ny maha solotena ny rafi-panjakana azy saika tsy tena le solotena fa somary mamandrika kanefa misy an'izay ihany fa amin'ny resaka fampandrosoana sy ny asa mpiarahamonina amin'ny akapobeny de mandray toromarika avy amin'ny olom-boafidy avy amin'ny ben'ny tanàna ihany ko ireo ary averiko fa ireo no tena miara-miasa matetika indrindra raha ny raha eny fotony no jerentsika ka mila raha fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ny lehiben'ny fokotany sy ny mpiadidin'ny commune ny resahana de tsy afaka misaraka mihitsy ireo ninonina endrika nametrahana n'le lehiben'ny fokotany tsy afaka misaraka mihitsy ireo fa tena azo lazaina fa rano sy vary ireo ary ireo ny fototra ny fifandraisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana amin'ny akapobeny sy amin'ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana zay faniry ny rafitra isehoan'ny ny asan'ny fokotany eny fotony fa am'izao fotoana zao tam'ty fitondram-panjakany ty de nisy tranga zay efa nresantsika teto foana satria raha voalaza n'ilay didim-panjakana mametraka n'io rafitry ny fokotany io fa isaky ny vita ny fifidianana eny fotony any amin'ny CTD zany any amin'ny commune dia ao anatin'ny telo volana manaraka an'io tokony avaozina ny komity-pokotany amin'ny alalan'ny fampiarana n'ilay didim-panjakana ihany fa ho tapitra ihany ty lay mandat efa taona androanina ny mboan'ny mandat-ny filohan'ny repoblika ary amin'ny herintaona ohatran'izao tokony efa manapitra ny mandat-ny ko raha tsy efa misolo aza ny ben'ny tanàna eto Madagasikara zany hoe ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna tokony amin'ny faran'ity taona ity raha anaraka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna isika fa am'izao taona farany ao anatin'ilay fehim-potoana fiasana zao mbola tsy nampiarina izay fanavaozana ny komity-pokotany isaky ny fokotany eran'ny Madagasikara zay na nde asiko fanamariana hoe nisy no avaozona fa tsy izy rehetra ary tena natao tsy araky ny voalazan'ilay didim-panjakana fa araky ny sitrapony mpitondra fanjakana arak' izay napety ny mpitondra fanjakana ary mialatsiny amin'ny teny fa ndraindray na ny solon-tena-panjakana zay natao hampiatra ny lalàna araky ny tokony ho izy ary de lasa manao tao foana amin'ny fanendrena tsy ara-dalàna ireo lehibe pokotany amin'ny toerana sasany raha ny amin'ny distrika misy anay de maro ny tratran'izany zavatra zany tato anatin'ny indrindra tato anatin'ny roa taona farany ary nisy ny fitarainana natao nisy ny fitorinana natao nisy ny fangatahana fanafoanana fa ny fantatra aloha nisy anankiray nazona rariny
tamin'ny fangatahana fanafoanana fa ny tena mampalahelo tao anatin'le izy dia raha-panjakana ao a subdivision administrative zany hoe azo lazaina hoe solotena ny solotena mpanjakana ihany lehibe ny fokotany kanefa raha ny fomba anendreny ny fanjakana azy am'izao fotoana zao de mitady anana endrika politika satria tsy manaraka n'ilay didimpanjakana tsy manaraka n'ilay dingana asain'io didimpanjakana io arahana fa tiakano tsy tiakano zay olona tiana apetraka no apetraka zay ny zavatra misy de rehefa natao ny fanairana ny fitarainana ny fangatahana fanafoanana ho ia teo de za aloha mahalala fa nisy ny nahazo rariny teo anatrehan'ny tribonaly zay misahana ny ady atao amin'ny fanjakana zay manapirofo zany fa raha tena zoina ny zava-misy sy ny fomba fiasa raha mahakasika amin'ny fokotany ny jerena de tsy ara-dalàna mihitsy ny zava-misy eny anivon'ny fokotany am'izao fotoana zao na ireo lehibe ny fokotany sy lefitry ny fokotany reo komity-pokotany efa teo hatramin'izay tsy niova fa azotsika atao hoe lany mandary eo kanefa tsy nisy ny tena endrika lalàna na didimpanjakana anankiray manavao manda iombonana na ireo zay novaina taty aoriana misy novaina fotsiny zao e de nisy ny nanana ropaty zava-misy zany faniry tsy afeniny zany lasa nodimandry ny lehibe ny fokotany a amin'ny toerana sasany de tonga de iny no ararotina ametrahana zay tiana apetraka tsy manaraka ilay fepetra apetraka ny lalàna sy ny didimpanjakana zany ny zava-misy eny fotony am'izao fotoana izao de io mampiady hevitra io ny amin'ny andraikitra zay sahaniny reny lehibe ny fokotany reny fa efa zay ny zava-misy eo amin'ny fanendrena azy fa eo amin'ny fametrahana andraikitra zay sahaniny mbola mampisavoritaka sy miteraka olana eny fotony am'izao fotoana satria tena tsy mazava itsony raha ohatra ka zaraina zany ny traikefa iarahana amin'ny lehibe ny fokotany zay eto aloha de manantitra ihany koa ny fisaorana sy fakatelemana amin'izy ireo fiaraha-miasa na inona zay tsy fetezany zavatra zay de isaorana izy ireo amin'ny faharetana amin'ny asa satria raha ny asany fotony ry zareo ny antefaniny rehetra rehetrarehetra kanefa fatatsika tsara fa arak'izany tantaraiko rehetrarehetra zany de anisan'ny miasotra ny mafy eo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny ireo lehibe ny fokotany reo eny ary fiam'fakasitrahana am'izay satria lehibe zay fahazoantsika le fanazavana ny fokotany zay avy any amin'ny debite mamyrabendriny ohatran'izany aneny fahafantarantsika am'ty lafin-javatra ty de rehefa fantatsika ohatran'izay le izy de diniana tsara de zay va tokony andray fanapaha-kevitra mifandraka am'izay de miverina am'izay tsika am'lay ataon'le fitondram-panjakana debite mamy rabendrina satria inona moa ny antony iresantsika am'izay de androany zany no feny efa taona ny tondrany ny filohan'ny repoblika satria nanao fianianana izy manomboka eo amin'ny fotoana zay anovan'ny filohan'ny repoblika fianianana investiture zany de maka ny andraikiny izy omaly 8 janoary 2024 ny tsarotsika ny fahefatona le famindra-pahefana teo amin'ny filoha rajonary mampianina sy ny filoha rajoelona natrehan'ny filoha mpisoliterina tam'izany rivirakoto vao ny fanontaniana aperaka de mety mamyrabendrina de hoe efa ataon'androany le raharaha dikan'izay araky ny lalam-panorenana 5 taona ny fepitoampiasan'ny filohan'ny repoblika 7 janoary 4 efa filohan'ny repoblika vaovao zany tokony ano fianianana eo arak'izay ambarany lalam-panorenana zany resantsika zany fa tsy isika mamorona de eo santsika samba mieritreritra ny aminy hoe atraiza ny fahavoloana ny fitondram-panjakana na ny seniny maronarina kokoa hiatrika ny za fividiana zany ny seniny efa be taraina zay tsy mety mamoaka ny aminy hoe manana lela vola sa tsy manana lela vola na hoe ohatrinona ny lela vola tena etrehana zany fividiana zany adevitra afy ny debite mamyrabendrina resantsika reveo fa manitikitika ny olona ary every fa manakambary debite mamyrabendrina na afapo ve sy na afapo ny efa taona inona zavatra nysongadana aiza ny fiaina ny firenena ankehitriny ao anatin'izay efa taona ny tantana ny filoham-pirenena andro rajelona ny firenena izay am'ty androany ity no feno efa taona zay
nahafapo ve sa tsy nahafapo any amin'ny faran'lay fanadiadintsika samylaza hoe nahafapo sa tsy nahafapo fa ndao hoe zahantsika jerena aloha inona zany nitranga tao anatin'izay efatra taona faran'izay kanefa rehefa tena hijeritsika tsy lay 7 janoary 7 ihany ny tena hoe teboka iaingana ao anatin'lay izy fa misy zavatra tsy afaka misaraka amin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra talohan'io satria raha hijery fahafahapotsika de miainga avy amin'ny hoe inona no nampanantenaina ny vahoaka malagasy nandritra ny vanim-potoana fifidianana zany hoe nandritra ny fampelezan-kevitra de inona no vita inona ny tsy vita inona ny zavatra nitranga nandritra n'lay mandat na ilay fotoam-piasana zany hoe mihemotrotsika rehefa miresaka makany amin'ny tonga hatrany amin'ny vanim-potoana ny fanaovana propagandy na fampelezan-kevitra talohan'ny fifidianana filoham-pirenena iny de rehefa hijery an'le izy ko tsika tsy hijery be fahatany fotsiny hoe afapo na tsy afapo fa tsika teto rehefa niresaka nandritra ny volana maro be taona vitsivitsy zay de miezaka mijery taremarika miezaka mijery korba miezaka mijery analizy isan-karazany fandinihana ny zava-misy fa mijery ny sehatra rehetra tsika santionany fotsiny reto hoteneniko reto azy tonga ato an-tsaiko zao ny fomba fitantanana nanahoana ny fomba fitantanana gouvernance nanahoana ny fiatraikan'ny asan'lay fitondram-panjakana any amin'ny vahoaka tafiditra amin'ny zany fiatraikan'ny asa izany ny ohatra ho avy eo tsika hiditra am'zay mety ahita ohatra hafa ihany fa ohatra amin'ny lafiny fandripahalemana fiahina fandripahalemany vahoaka sy ny fananany manahoana ny mahatantandalana na tsy an'lay fanjakana tao anatin'izay vanim-potoana izay manahoana na lafiny eny anivon'ny fiarahamonina iainantsika eny akoatra ny tsy fandripahalemana ny lafiny olana ara-panana tany manahoana ny eo amin'ny endriky ny fiandrianam-pirenena sy ny zavatra maro tsy voatanisa zay fehizitsika hoe nanahoana ny fampiarana ny lalàna teto Madagasikara zany ko azotsika jerena nanahoana ny pratika politika ny fampiarana ny fanaovana politika teto Madagasikara nandritran'izay efatra taona farany nampiarana in'lay fanomezatoky sy fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024 ireny ka ezaka tsika anesy an'ireo kanefa na izany aza tsy ho voafehin'ireo fotsiny tsika fa anesy an'ireo tsika de mipoitra ny atenatenany eny ihany ny zava-misy fa vo nanomboka ny fampelezan-kevitra voatany anatin'ny fampelezan-kevitra nde atomboko tsika amin'ny resaka fampiarana lalàna ngamba maha-parlementaire mampanao lalàna anay no mahatonga atsika hoe ndao zay no jerentsika voalohany voatany anivony tany anatin'ny fampelezan-kevitra de efa niseho ny endrika finiavana tsy anaja ny lalàna eto Madagasikara lalàna efa nisy io ary rehefa miresaka lalàna de manomboka any amin'ny lalam-panondrenana ka hatrany amin'ny didi-pitondrana io faran'izay ambany tany de efa nisy ny fanomezatoky fa tsy anaja lalam-panondrenana ity fitondram-panjakana ity fanomezatoko fampanantenana endrika anankiroa fotsiny zao no tonga atao tsaiko avy hatrany zao fa faniry na isika rehetra samy mety ahita daholo hoe inona avy tam'zany de efa nampanantenaina ny fanovana ny voalazan'ny lalàna ireo mpitantana zay le nresahako teo hoe CTD collectivité territoriale décentralisée ny mpitantana ny faritra ho gouvernora samy nahalalitsika fa tsisy antony hanovanany zany ary lalam-panorenana no miteny an'izany ka tsy vitany vava fotsiny na vitana lalàna anankiray na vitana vao maika hoe didi-panjakana anankiray ve no anovany zany fa tany nandritra ny fampelezan-kevitra nefa de fa nampanantenaina ny vahoaka fa voalany eo izy de anisany novainy voalohany io
ary tena novaigny ary tena notanterahany ilay fampanantenana tsy fanarahana ny lalàna tsy fanajana lalàna misy raha anao an'izay a lalam-panondrenana ny tokony novaina ny aloha de tamin'ny alala fanovana lalam-panondrenana no natanterahana an'izay fampanantenana ataoko anaty farango sosona foana zay hoe fampanantenana zay anisan'izany ihany ko zay tena nahabe resaka atsika ny teryvaimanta no tanterahan'ity fitondram-panjakana ity ny fampanantenana hoe ho foanana ny antenimiran-dolona rafitra ny resahako eto aloha nampanantena ity fitondram-panjakana ity fa ho foanana ny antenimiran-dolona amin'ny fomba ahoana moa ianao mbola kandida no andeha ampanantena le vahoaka fa afaka anafoana ny androm-panjakana ray mpanao lalàna lehibe eto Madagasikara io kanefa ianao miomana ho fidiana amin'ny alala n'ilay lalam-panondrenana zay mametraka nyio androm-panjakana io zany ange faniry de efa mametraka mba tsy tenenako hoe tsy fahaizana mijery ny zava-misy de mametraka ny fomba fanaovana teryvaimanta eo amin'ny fomba fiasa ka de tavina hoentina tetỳ anivon'ny rahapirenena fantatsika ny zava-nisy fa tena tsy azo ny tanterahany zany fanafoanana ny antenimiran-dolona zany de nanaovana teryvaimanta ny fampianana azy fampianana anisan'ny antenimiran-dolona ny hevitra nentina moa tam'izany de ny hoe hazona ny tetibola zay ampiasainy antenimiran-dolona mba anaovana zavatra hafa ananganana anjery manontolo any amin'ny faritra izay misy le fa avy eo tsika rehefa nahena 80 sisany mpikambana amin'ny antenimiran-dolona na ny lolo Madagasikara fa jereo le tetibola jereo le tetibola nyena arak'izay ve le tetibola atrano koa iny resaka antenimiran-dolona sy fampanantenana sationa ny fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra iny izay tonga de efa nanana endrika tsy fanajana finiavana tsy fanajana ny lalàna misy eto Madagasikara fa ndao arytsika tonga de hiditra amin'ilay tao-piasana nanomboka tamin'ny 7 janoary 7 raha ivalam-parany io na itoy eto hatramin'ny rapitso arytsika efa manako lazaintsika ifehezantsika ny zavatra nisy sy zavatra nyresahantsika teto nandritra n'izay volana marobe zay manako lazaintsika ary tsy lany zany zavatra mitranga zay fa ezahantsika fehezina fotsiny le izy ho an'ny olona anankiray izay miomana hitondra fanjakana dia vina no andrasana aminy vinam-piarahamonina vinam-pampandrosoana hoentina mandresy lahatra ny mpifidy ary samy nanana zany ny kandida rehetra fa tsy hoe mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ihany nanana vina akory fa samy nanana ny azy nentina nandresy lahatra hoy ny vahoaka sy ny mpifidy fa eo amin'le fampiarana azy zany nijerentsika na ny fotoana hitany satsika aza hoe inona avy reo vina inona avy reo teboka 3 le velirano 3 izay nampanantenany ty fitondram-panjakana ty ho amin'ny vahoaka tsy resaka an'izany tsika fa zatra amin'ny akapobe ny jerentsika aiza tam'ireo no vita ary rehefa mijerina zavatra vita tsika fomba nyty fitondram-panjakana ty na de tsy voatery ho atao aza ny manao lanonana isaky misy zavatra na ametraka vato fehizoro aza de manao lanonana maika fa misy zavatra kely faran'izay madinika azo tokanana zay le ataon'ny tanora am'izao fotoana voambolana tsy haiko moa aveza mipoirana io le hoe oeraoera io de afaka mijery tsika manomboka zao hoe firy zany ny vato fehizoro vato fototra napetraka ty fitondram-panjakana ty raha raisitsika maha vato fototra azy de azo everina hoe tena ilay tsirikevitra nyaingy avy am'izay vina nentin'ilay fitondram-panjakana nentin'ilay filoham-pirenena vaovao tam'izany fotoana zany matoa ananganana vato fototra zavatra tsy mbola nisy zany matoa ananganana vato fototra
de azotsika apetraka firy am'ireny nananganana vato fototra ireny no nanaovana fitokanana na natolotra hampiasainy ny vahoaka avy hatrany na ny sampandraram-panjakana raha izay fa raha ohatra tsika andingana de hijery hoe firy ny fitokanana zava-bita tao anatin'izay efa taona izay faniry de afaka manisa ihany koa tsika mety misy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ihany eo firy ny fitokanana zava-bita fa firy tam'ra zava-bita nytokanan'ireo ary a no anisan'ilay nametrahana vato fototra nametrahany ty fitondram-panjakana ty vato fototra ka vita zay mifanontaniana ary raha ohatra ra zava-bita nytokanana sy natolotra ny vahoaka ireo na tamin'ny fomba inona na tamin'ny endrika inona raha nisy zany ka tsy nanaovana vato fototra avaiza zany ireo no mipoitra de eo ny tiako hiaviana satria akoatran'ireo nanaovana vato fototra akoatran'ireo lazaina fa niala avy amin'ny vinany fitondram-panjakana ankehitriny a raha ny tetikasa lehibe teto Madagasikara ny zavatra misy aloha ny akamarony mba tsy hitenenako hoe izy rehetra de vary mangatsika na fanainy ty fitondram-panjakana ty vary mangatsika tamin'ny mpitondra teo aloha ny tanisy faniry teo inona avy ny tany say faniry teo na am'retsaka angovo sy herinaratra fotsiny aza voaingy antsika no naheno hoe nitokanana ny tany farantsana iny moa any aminay de haiko tsy enjery iny fa reny ange tany amin'ny taona 9 natao zany nanomboka zany tetikasa zany ary ny taona 5 efa nisy fotodrafitrasany joro tao ary niasa tao ny orinasa tompony ny asa tamin'izany fotoana zany fa ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 5 nampijanona ny asa de niraisiny notohizany fitondram-panjakana tamin'ny taona 4 de tsy vitany fa tamin'ity fitondram-panjakana ty vao vita de atambatra any anatina vely ranony ty fitondram-panjakana ty ohatr'izany no fomba fiasa tatao anatin'izay 3 sy 4 taona faran'izay ny akamaroan'ireo tetikasa ngeza teto Madagasikara zay nitokanana de vary mangatsika nafanainy ty fitondram-panjakana ity vao eo azao androany maraina manara-baovao eo de mahita n'lay tetikasa fitarihan-drano amin'ny alalan'ny fantsona ao anatin'ny conseil des ministres filan-kevitra ministra maly angamba miresaka an'izay faniry lay fitarihan-drano any amin'ny faritra atsimo amin'ny alalan'ny fantsona raha mahatsiarotsika faniry voana ndray fitondrana ny filoha-pirenena ankehitriny tamin'ny janoary febroary 2024 de io raha tsy diso a no fitsidiana voalohany nataony tany amin'ny faritany vary mangatsika noraisiny voalohany ary nafanainy voalohany tamin'izany fotoana zany a ny fametrahana ny fantsona mitarika famatsin-drano any amin'iny faritra atsimon'nosy iny fa inona ny zavatra mitranga tao anatin'izay efa taona izay mbola anisan'ireo faritra iaran-kere ary mitombo isa-taona ny kere amin'iny faritra iny faritra iaran'ny tsy fanjari-tsakafo ary mitombo isa-taona zany tsy fanjari-tsakafo zany any amin'ny faritra atsimo iny ary faritra efa iaran'ny fitsoaham-ponenana zany faritra atsimo zany de nahita tamin'ny tatitra ny filan-kevitra ny minisitra io maraina io no hoe zao vao mandefa teknisianina makany Turkia ny fitondram-panjakana hanatrika ny fanamboarana n'ireo le fantsona be ireo inona ny natao nandritra zay efa taona zay zany nefa averiko fa io ny vary mangatsika ngeza voalohany indrindra noto niezaka zany ty fitondram-panjakana ty hoe ho tanterahana tamin'ny taona 2024 3 zao a androantsika zany hoe filan-kevitra minisitra Omaly no manapa-kevitra hoe handefa teknisianina avy amin'ny ministera voakasika ho an'ny Turkia handeha hanatrika amin'ny fanamboarana an'ireo fantsony ireo nandritra zay efa taona zay zany inona ny nataon'ilay fitondram-panjakana tsy nahavita namana an'le vary mangatsika zay vita aloha zany a de reny efa hitatsika reny hoe nanaovana lanonam-be nanaovana oeraoera be fanatanterahany fitokanana azy a misy moa trsahany mihitsy no nitokana azy a trsahany fitondram-panjakana satria efa disona be resaka loatra de hoy aty hoe raha hijery taremarika tsika
de afaka manisa hoe firy zany ireo tetikasa vita firy ireo tetikasa andalam-panaovana azy a no tena ataotsika hoe tsirikevitro ty fitondram-panjakana ty niala avy am'ireo very rano reo a niala nanaovany ty fitondram-panjakana ty vato fototra fa ny akamaronindreo reo fa vita ireo indrindra ho alengeza de zavatra efa nitatazana tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha misy aravary mangatsika averiko foany ty isaky maketo matetika lalana amin'ny miala eo amin'ny digy satria onan'io fa tsy ho ihany miala eo amin'ny digy mivoaka ny rano tapahana io lalana kely zara misy 7 kilometatra io raha be indrindra vary mangatsika zay nitatazany ty fitondram-panjakana ty tamin'ny taona 2024 efa vita ny fanotofana sy ny zahatra hafa rehetra fa manao azy tara fotsiny sisa efatra taona teoriana mbola tsy vita faniry fa mbola ao niponina amin'ny faritra izy mpampiasa ny lalam-pirenena fa efatra rehetrarehetra de ampijaliany io chantier io nandritry ny enina taona zao zany ny fomba fiasan'ity fitondram-panjakana ty mirehare amina zavatra ataoko hoe tsy niainga avy any amin'iny tsirikevitra sy ny vinany mpitondra kanefa tsy mahavita ny zavatra nampanantenana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa izay resaka sécurité tsika fandripahalemana hoe miatra amin'ny vahoaka sa tsy miatra amin'ny vahoaka niezaky ny fitondram-panjakana na be resaka tatoato satria andraikitra ny mpitandro filaminana tandroka aro ny vozona fi moa samy manana fomba fijeriny hoe inona zany le vozona fa ho anay ny vahoaka ny vozona ary mpitandro filaminana no tandroka miaro ny vahoaka miaro ny vozona amin'ny fiainana andavanandro fa zava-misy de mpitandro filaminana na de manao niezaka arak'izay azo ny atao aza de tsy de tena miatraika araka ny tokony ho izy any fotony any anivony vahoaka izany zavatra fa isan'andro tsika de tsy mitsahatra mitombo ireny tsy fandripahalemana zay miatra manaina any fotony any anivony fokotany ny asan-dahalo efa tsy tenitsony fa nitoerana tsy nireriavan'ny dahalo taloha tena kianja filalaovany mihitsy am'izao fotoana izao manao niezaka ireo mpitandro filaminana ny fotony fa misy kosa ireo vao maika averiko fa nantenay kanirina vao maika mampivandravandra ary miatra manaina koa reo miatra manaina mivatana am'ireo vahoaka madinika any ambany vohitra indrindra de hoy zahay hoe atreto aloha zany tsy mbola mampilamina ny fiarahamonina tsy mbola taona faran'izay na ny lalana efa nisy taloha io zay averiko teo fa mbola tsy niditra nitondra fanjakana koa ny sasany de efa ninina tsy ho ajaina manana moa zany tsy fanajana azy na ny lalana tena tao taty aoriana maro ireo lalàna izay eto Madagasikara izay taona 2024 namoahana azy zany hoe tamin'ny fotoana ny teteza mita nitondrany reto mpitondra am'izao fotoana izao reto ihany fa rehefa tonga ny fotoana miverena nitondra ny fanjakana de tsy nampiara ny fanovainy lasa n'ilay 2024 raika amby 2024 aotraotra enina ny nefa rany ary rehefa tonga araky ny ilany azy mbola tsy nampiariny ihany ohatr'izay ny fomba fiainana sy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara izay de mitarika atsika hife hoe zay metraka amin'ny fanontaniana hoe tandalàna sa tsy tandalàna Madagasikara tandalàna sa tsy tandalàna ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara de anjaratsika no mijery anjaratsika no mitanisa ireo tranga rehetra nisy nandritran'izay efatra taona izay nisy ireo ny antefa ny mpanao politika misy ireo mantefa ny vahoaka de misy ireo tokony antefa lalàna tokony ampiarina mpitondra fanjakana fa tsy miatra satria izy no eo amin'ny fitondram-panjakana fatatsika ny zavatra misy tao anatin'izay vanim-potoana rehetrarehetra ary fatatsika ny fifadibadian'ny fomba firesahana sy ny fomba fitenenana azy
teo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Raha resaka na teny ateo hoe ny fananantany, manahoana ny lafiny fananantany eto Madagasikara, de afaka miteny zay any fotony any fa tsisy fivoarana. Raha nanantena hoe niezaka mba hirosona makany amin'ny fanomezana zo feno amin'ny fomba haingana sy tsotra kanefa voaro sy ara-dalàna, ny olom-pirenena ny amin'ny fizakany ny zo matompo ny tany azy de tena mbola lavitry ny afiny kitay raha mihoatra ny tamin'ny ny atombohan'ny ty fitondram-panjakana ty. Tsika miteny zao mbola tsy ampy tapa-bolana zay, vavolombelon'ny fanaovana tery-vaimanta amin'ny famaritana tany any amin'ny faritra ambany vohatra any za zao mbola tsy ampy tapa-bolana ho azy. Ary rehefa arahanao hoe aiza ny fototra mahatonga an'io samy mahalala tsika ahoana ny dingana tokony arahana amin'ny fametrahana vato famaritana na ny borina an'ireny tany ireny. Fa vavolombelona zany hoe borina efa mipetraka efa 3 taona lasa, de tato anatin'ny volana vitsivitsy misy borina anakefatra farafahakeliny tafiditra ao anatin'ny faritry le tanyle olona iny rehefa antanina fokotany zay tokony nyantso ny tompony andraikitra ny anivon'ny fokotany zay tokony nyantso ny olona rehetra voakasika, misy fepetra sy lalàna sy didim-panjakana sy didim-pitondrana mifeny fanatanterahana an'izany, de tsisy mahalala hoe ahoana ny nahatongavan'ireo teo. Akoatry ny olana zay fatatsika fa sedrain'ny malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny resaka fananantany zay zary lasa sehatra anankiray anjakan'ny fahalovana sy ny kolikoly eto Madagasikara. Raha iresaka tsika fiandrianam-pirenena amin'ny ankapobeny de afaka milasy tsika hoe raha ohatra ka mba nanana fomba fijery azo lazaina hoe azo ny ekena ihany ny mpitondra fanjakana tany am-boalohany, aiza amin'izao fotoana izao tsy afa miala fa mbola ho ambany vahony zavatra maro na resaka politika io na ny zavatra hafa izay manakona tanteraka n'izay fiandrianam-pirenena eto Madagasikara zay. Lafiny toe-karena sy ny sosialy moa de efa resahantsika eto isanandro tsy isika no miresaka an'izany, tsy isika no mamoaka ny tarehimarika, tsy isika mamoaka ny tableau, fa ny mpanara-maso sy ny manam-pahaizana manokana mikasika an'izany zay milaza fa miiba trany ny zava-misy eto Madagasikara sy notin'ny Madagasikara. Ary rehefa mitery hoe notin'ny Madagasikara de notin'ny mpitondra fanjakana zany, tsisy afaka mifanilika amin'izany raha ohatra ka rehefa mivoaka reny tarehimarika isan-karazany reny. Amezatsika n'izay tapany anankiray zay faniry de hatreto aloha tsy afaka mahita mihitsy hoe misy vokatra tsara no raisina tamin'ny asan'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 4 taona faran'izay. Reo asa vita ataoko hoe fotodrafitrasa sasatsasa zay vita sy tokanana aza, misy raha tsy voatokana akory de farava. Aiza ny kalitaon'ny asa, aiza ilay toetra sarotiny amin'ny fanatanterahana ny asa eto Madagasikara, fa reny tsenam-panjakany reny de anjakan'ny fahalovana sy ny kolokolo tanteraka amin'izao fotoana izao. De zao mipoitra koa tamin'ny filan-kevitra minisitra Maly mbola iresaka an'izay ngapitsika faniry rehefa avy eo lay fanokafana ny tsenam-boarim-panjakana amin'ny fanamboarana lalana eto Madagasikara. Fanokafana azy zany hoe fanalefahana azy zay ngamba nitsotsotra kokoa mba tsy rehefa hitan'ny zareo fa tsy mandahitra itsony ny dingana ara-dalàna eo amin'ny fanaovana tsenam-boarim-panjakana, tsy mandahitra itsony satria nahoana tsy matoky an'zareo itsony, tsy matoky ny mpitondra fanjakana itsony, tsy matoky an'ilay fomba fiasa itsony ny mpandrahara sy mpisehatra eo amin'ny asa vaventy. Hitantsika mantsy hoe ny ministry ny asa vaventy de nilaza fa tsy nahazo valiny ny antso nataony amin'ny fanatanterahana ny asa maro teto Madagasikara.
io minisitry ny asa vaventy io raha ndresahako mikasika ny lalam-pirenena fahaefatra tsaroko tsara ary mety atsiaroko tsy anadino koa izy de na metoky izy fa ny RN4 raha ny lalam-pirenena fahaefatra ray manontolo vita taona 2024 fa ndonge antsika vo miainga eo amin'ny PK20 tena nanomboka le asa tany amin'ny fiandohany ty taona ty fa nijanona teo amin'ny PK20 eo akaiky ny golf eo mahalaza zavatra betsaka zay teniko faran'izay fa eo am'izay ndao tsika eo amin'ny mahitsy andalo ao mahitsy tapy-tanàna zany moa tena mampalahelo vo nyresaka tamin'ny olom-boafidy amin'ny commune mahitsy afako maly nyresaka momba an'io fa tena kivy ry zareo amin'ny fifampiresahana amin'ny ministera zay tompona andraikitra voalohany raha tany ampiandohana no navelana anao zay farafahakeliny azony natao ny tany atoerana na vita sy eo vita zao tsy vita tsony tsy vitana tipitopitsony io mila hersa manao an'io vo mety io satria tena lasa tambary le izy lalam-pirenena le izy lalam-pirenena fahaefatra ary lalam-pirenena tena miasa be ao anatin'le tatitra filakevitra minisitra maly ihany tena mampiome sady mampalahelo mivesatra ny fifamoivozana no omena tsiny hoe manimba lalana zay mivesatra ny fifamoivozana fanjarana fitondram-panjakana no mametraka hoe ahoana ny fahafahan'ny lalana sy ny fotodrafitrasa mizaka am'izay vesatra zay rehefa hitana hoe tafahoatra loatra ary le izy nahoana mbola vela mandeha misy police de la route be de be ngeny andalana eny nahoana tsy feheza zany vesatra zany fa matoa tsy voafeheza ny vesatra zany matoa reny mandeha de mahazo alalana andeha eny misy toerana fandanjana vesatra fijerena vesatra isaky ny lalam-pirenena misy toeram-fisavana fiara isaky ny lalam-pirenena fa maninona mbola mandeha daholo raha ohatra ka izay no antony hitan'ny filan-kevitra minisitra fa mahasimba ny lalam-pirenena nahoana ny mbola avela andeha ireny mavesatra be reny fa amiko matoa reny mandeha eny de nahazo alalana andeha fa anjara ny fitondram-panjakana no mijery hoe ahoana ny fomba azakany ny fotodrafitra fa misy an'le zavatra ireny fa tsy ahilika any amin'ny vesatra zay eny amin'ny fifamoivozana ny camion moa zany ny tena fiaravaventy ny tena voatifitra am'izany tsy ahilika am'ireny zay averiko fa matoa reny afaka mandeha eny dia nandalo fisavana ary nekena ny fahafahany mandeha fa tsy ahilika am'ireny ny fahasimbany lalana fa tsy androso tsy tombo mihitsy zany ny seraseran'ny entana eto Madagasikara tsy tombo mihitsy zany ny lanjan'ny fifamoivozana ara-toekarena eto Madagasikara fa anjaran'ny fitondram-panjakana no mametra zay afaka mandeha fa averiko fa matoa reny mandeha eny de ny tompona andraikitra isan-karazany mamela azy andeha fa rehefa hita hoe tsy tokony andeha reny mijanona fotsiny zao de ahena mivesatra fa zay ko faniry toetra nyty fitondram-panjakana ty zay hitantsika nandritra zay taona vitsivitsy farany zay manilika andraikitra zay isaka misy zatra mitranga kely de mitady zay an'liana fomba fitenina mpime moa tatoato lay hoe manilika andraikitra amin'ny covid manilika andraikitra amin'ny ady tany Ukraine any amin'ny cyclone zao manilika andraikitra any amin'ny vesatra ny camion ndray amboary aloha le lalana de ataovy sahazany zay tokony ho azo ekena de fero araka ny tokony ho izy koa fa raha tsy zany zao voka fa raha le ao mahitsy tsy vitana tipitopitsony ary ny fitondram-panjakana de tsy antenainy ny vahoaka ho tsony vitan'io araka ny tokony ho izy raha ny zavatra misy ny amezako an'iny tapany anankiray iny angamba faniry de zao raha miotra amin'ny fampanantenana netiny ty fitondram-panjakana ty hatra ny ambolohany zay nitoy foana hatramin'izao tsika mbola mahazo fampanantenana vaovao foana faniry ary vo nisy tamin'ny farantaona misy foana ohatry reny hoe fiandohana manda reny foana ny vanim-potoana iainantsika na de efa ty amin'ny fihafarana raha ireny fampanantenana isan-karazany reny no arahana ka ijerena ny fanatanterahana azy za manokana ty fiteny misy
ary fiteny manahirana mihaino azy fotrany tsy mbola nampiasaina fa rehefa tena nandinika ny dikany a namaky tsara ny famaritana azy de hita hoe miatra eto Madagasikara le izy tamin'ity fempotom-piasany ity de ny fiteny frantsay hoe démagogie zay zany hoe feheziko aminy hoe fitondram-panjakana mpanao démagogie tanteraka mihitsy ity fitondram-panjakana ity raha ny zavatra misy ny ainantsika atao anatin'izay efa taona zay nijery ny zavatra mba handrasantsika moa am'izao zany miezaka mijerijery ihany io hoe raha ohatra zany le fitondram-panjakana ka na tsy ary tena hoe tena mba fier izy lamima tsara izy ny asa izy namokatra izy afa-po tamin'ny asany satria fatatsika fa io fitondram-panjakana io de fitondram-panjakana tena tia fety manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika mbikambana ny gouvernemanta ny solom-bavambahoakany loolona reo be ny tanàna reo mpikambana ao anatin'ny antokony tia fetiny izy menakavy io e de fa azo antoka fa ny datiny 7 janoary 3 de efa mety rentsika hoe nanomana lanonana nantala kotrokotroka lehibe na anaty trano na ivelan'ny trano reo olo reo fa matoa reo olo reo mangingina tsy miteny matoly reo olo tsy mba ahitana taratry ny zany hoe efa taonako dri itinga zany tena hoe final mialohan'ny atongavana an'le hoe mbola ho azotsika le mandaray am 2024 de tokony mba nisy zavatra ngeza be naseho an'reto olo reto fa ohatra ny dika ho azy zao lafin-javatra zao ny amin'ny hoe na izy tena anary matsapa hoe tsy afa-po amin'ny asany tsy tafavoaka ny baolina démagogie izy izy député membre be ndrina ny natao ka zaika be loatra le démagogie de tsisy vokatra azo ary zany ny tena manahirina an'ity fireneny ity le teny nambara betsaka fa ny fanatanterahana asa 0 de ny olana fototra faharoa de zao ity fanjakany ity tompo de tsy mahay mandanjalanja tsy mahay mba mabalansa ny solution sy ny problème fa ny problème mibedabe am'ty fanjakany ity ianao zany mba mieritreritra hoe raha mba misy problème misy solution misy problème misy solution fa problème isan'andro dia mamboly problème le fanjakana de tsy mahita solution izy lalana an'io ny resa ministra io efa tamin'ny heritaona ve anao manao appel d'offre na route nationale ray route nationale ray tamin'ny heritaona nanaovanao appel d'offre tsy mety misy miditra ny olona ka normal ka anjato tapitrisa anjato ny lavitrisa miliara ny volan'ny fer tsy hita fa en routier ireo victime ao anatin'ilay entreprise mpanao lalana potika tanteraka am'izao fotoana zao fiainan'izy ireo ao zany ny giatra ao ny tapaka lalandra tao ny nisy maty tao ny voatery ny varim-pananana ary raha-pandrara zany mpanao lalana amina fond routier mba olona nanina maizy azy fa lasa olona mandeha mirenireny sisa de tsy amy travaux publics natao asa isan'andro de miakatra kely any amy trésor manontany vaovao de midina kely ery ambotsy roatra eo amy présidence mba hoe ahoany efa voasinivy eny anay zany nge nataon'lay entreprise zanatany satria mbola tsy voalohany vola de izany entreprise mbola sahiditra faty antoka zay ara ny entreprise fa misy koa reo prestataire misy reo fournisseur am'ty fanjakany ity akoatrin'ireo hoe olona tena akaiky na hoe manao pretenant ny olona anatin'le fanjakana de mampitondra anaran'olo kafa de mivoaka aingana enana azy ny volana fa misy zany de tena mba mandeha amin'ny folo manokana hoe ity ny asanay fournisseur zahay prestataire zahay de mba mitondra an'le antota taratasy inona no azony eo lasa ihany fotoana volany ny fanjakana ve adino ihany zany tsisany zava-misy am'izao fotoana zao de normal ianao raha ohatra ka resahana eo moa zay rehefa aveo raha mitady fanapahan-kevitra afa le fitondram-panjakana noho ny amehana hono de zao sisan'ny efarana efa tsy tsarontsony
le fetin'ny repoblika fahaefatra le nitenentsika hoe isaky ny volana desambra tany amin'ny voalohany a faharoa izy io de zay manen'le repoblika fahaefatra taorinan'le novambra 2010 nataony ihany aloha le fety fa nga ianao tamin'ny farany teo tamin'ny novambra 2022 mba nahatsiary fa tsaroany reto olo reto le repoblika fahaefatra ka le lalam-pandreny na raha ataony tapiko tsy raharaha iny sady itsahany ane de izy zao fahaefatra taonan'le fanjakanany tsy tsarony kory ary na mety ho tsarony araha menatra izy satria inona ny antony ny olona rehetra de mipalazy daholo olona ray na roa sendra misy olona tamin'ny 2020 manoratra MP ampy de hoe ny anaran'le olona de asiny hoe domelina eo akaikin'le olona tena milevilevy an'le filoham-pirenena mihitsy izao izy ndray no mitena mbola plus mandat ray hatramin'ny 2028 na hatramin'ny zanak'le filoham-pirenena aza satria inona ny antony lasa kabinet ana ministera de miova ny fomba fijeriny an'le izy de lasa manitra be tampoka le filoham-pirenena sy le fitondram-panjakana de olombitsy ray roa telo efatra dimy enina vitsivitsy ohatran'izany ny miezaka sisa miborosy mafy am'le fitondram-panjakana de mahita côté positif an'le izy satria misy mamimamy kely monja ohatra ny goto mbo fimpininy eo nefa tsy mijery an'le fianakaviany sy le malagasy havana izy le tsy mihinan-kanina le sahirana etsero zany ny zava-misy eto de zay ny tiako tenenina hoe raha am'ireo olo reo efa taona iantame an'izay hoe amin'ny heritaona ohatro zao ho azitsika ve ny deuxième mandat sa tsy ho azitsika eny efa troisième mandat io plus transition reto olona ty fety reto efa mibaly reto ohatr'izay fa matoa reto nangina natoa nangina tsy ny teny misy raha aho satria fatana misaina izy aonge ady atrano tsy hifankahitana ingeo anaty lapy tsy fifampatokisana ao hoditra-kondro ao misy olona tsisy birao fa mirenireny fotsiny de mistyle anaty Facebook de hoe za mpanolo-tsaina za zao fa tsy tenenako zavatra hafa be da be miodikodina any efa firy ny namana tsy tafaradalina ny filoham-pirenena ntsony am'izao fotoana zao de mieritreritra hoe ndao ndray aka ny ekipa vaovao tamin'ny 2009 hoe de regroupeny reo ao ndray hoe reo mpakafy atsika anaty Facebook reo aloha rangahy reo taditadiavo de mamoromorona premier cercle deuxième cercle sy ny sisa rehetrarehetra any de mivory kely any amin'ny arena de mivory kely any amina solomamboaka sasany de mivory kely any amina tranona ancien ministre ny Tsimondrano eny de ohatr'izay tsy hitan'izy menakavy tsony zay ametrahana ny tongony satria olona sady tsy nivonina tsy niomana hitondra fanjakana fa niomana haka fahefana sy angoro-karena fotsiny zay le vahoaka zay le mpitondra de le vahoaka no sahirana ao anatin'izany rehetrarehetra zany lasa victime le vahoaka malagasy aizy ianao ny eritreritra an'izany hoe ny armady zatra mba mandray prime de fin d'année tsisy an'izany asa 500 sa 700 mipiasa ao ny sasany mbola mitose 30% any karama zany nge zava-misy fa misy nefa ao anatin'izay ihany milamina tsara manana na vita nanangana orinasa ny sasany anatin'le fanjakana any Paris amin'ny fohy be de manana an'le braony izy eto ny akaikikaiky ny aniny eny ny braony miakatrakatra eny ambondrona de mitoto eny ambonimbony eny de milalao tsara ny marché rehetrarehetra azony daholo reno ny mahazovahana de manao ny ezaka rehetrarehetra hitazomana an'le fanjakana fa izy io na hitady prime ministre ary izy sahirana tsy mety tsay rehefa avony natosika le fitsipaham-pitokisana izy andray Camille Vital le Cool Rosé prime ministre daholo zany resako amintsika zany misy anaran'olona afakotonona maintenu ihany le prime ministre tsay eo de avadika izy menakavy eo efa manao consultation ony mpanaovina komma mihitsy ny premier ministre am'zoma mba hiteny de miforme an'le ekipa an'le PM andray ao anatin'le gouvernement de ty ivelandray misy ekipa andray le PM ty anatin'le ato am'le député de avadibadika izy menakavy eo le izy fa tsisy ninina tafavoaka io adino hatramin'le conseil des ministres hoe ndao mba hiresaka cyclone tsika conseil des ministres tsisy ao le cyclone amin'io efa osambava
efa firy zoro zay fantatra fa miditra eto le sensoa io de hiditra tanety de tsisy korina de teny keo latrininy ary hoe hiditra ny cyclone, inona ny fiomana ny fitondram-panjakana, ahoana ny afatry ny fitondram-panjakana, inona daholo ny fepetra tokony raisina manoloana zany. Gouverner c'est prévoir. Fihinanana maika aza. Champion fanjari-tsakafo le ranga ivory any Afrika, tsy haiko izy io aiza faly. Any Dakar Sénégal, amin'ny maha champion fanjari-tsakafo azo ono. Ny vahoakanao nefa tsy mihinan-kanina eto. De izy koa mbola fidiny bady, zany ny communiqué verbal sy ny sisa mahamaika azy tao nekeny. De amokatra an'le termique miaraka amin'ny Vartsila. Hiditra Vartsila ihany président Ravalomanina 2007 efa nanao amin'ny Vartsila. Zany ny olona misaina ka. Moaingana le didim-panjakana momba le chef fokotany sy ny tamkarama fa maty eto tsika. Lazay ny olona zay tenentsika tsisy tanteraka avokoa de lasa navoaka le izy. Ahoana ny lalana rehetrarehetra tsy vita io? Resahanay miaraka amin'ny député Mamirabenrina am'zay zay lalan'zay. Aingana ny nandray fanapahan-kevitra. Tonga de ho resahantsika le izy fa mba avoka kely le fanambaran'ny conseil des ministres momba an'le lalana. Eo anivon'ny ministère-ny asa vaventy. Misy zavatra hafahafa ngely izy. Efa tsisy mpanao combien le fanjakanako. Maika namono afo maly. Vao nitairy ny gazety fotsiny hoe tsisy karama amin'ity taona ity de mifankropaka. Mbola adevitra koa aloha zany Laza fefa ny ordre de virement mandeha sy ny rehetrarehetra ho hitantsika eo aloha. Fa ty ao anatin'le ministère-ny asa vaventy de enotsika kely. Vao mitsofoka de ohatran'izao ny avoakany. Noho ny amehana. Ato anatin'le fahavaratra zany noho ny amehana zay. Resaka urgence zany. De zao ny resahany. Noho ny amehana manoloana ny fahasimbany lalam-pirenena maro. Nisy tompoko vao miaiky. Manoloana ny fahasimbany lalam-pirenena maro. Ka isika ny teneny amin'ny tambajotra sosialy io zany, le teneny mpanenjika toujours afara. Le hoe tsy hitanareo nge fefa miezaka amin'ny fanjakana fefa betsaka ny vita. Toy izy kay vao miaiky hoe no fahasimbany lalam-pirenena maro. Dia nakatoavin'ny filakevitry ministra ny fanomezana lalana mialoha. Autorisation d'engagement préalable. Amin'ny asa fanamboarana rehetra. Tsy anaraka. No tsara. Tsy anaraka ny pitsopitsony mahazatra. Procédure normale. Takina amin'ny mahatsenan'asa-panjakana azy. Passation de marché. Na ny appel d'offre amina marché public. Ny ala mihitsy izy zany tam'lay pitsopitsony mahazatra takina amin'ny tsenan'asa-panjakana. Fa niditra tamin'ity autorisation d'engagement préalable aty. De izy zany no mijery an'le entreprise iara-iasa an'le fanjakana. Izy no misafidy an'izay. Izy no mahafantatra an'le lavola sy ny fomba fahamoahana an'le lelavola ao araka ty autorisation d'engagement préalable aty. De aza miresaka tsony ny akamakama sy ny sisa ao ambadiko zay aloha fa ity aloha fanapahan-kevitra andraisan'le fanjakana. De zao toizan'le izy ny firotsahan'ny orana, ny fiakaran'ny rano amin'ny toerana sasatsasana, ny fiotsahan'ny tany ankehitriny dia manampitrotraka ny fahasimbany lalam-pirenena ka mampitombona ny fandraisana izay fepetra izay. Zany ane tompoko vao hoe tsy tamin'ity taona 2024 ty ihany no avy ny orana teto Madagasikara. No hoe misy cyclone efa tamin'ny taona lasa. Nefa ny vory ny tompona andraikitry ny famantarana ny toetrandro de efa samy nanome anarana ato anatin'ny ranomasimbe indianina. Reto anarana cyclone folo mahery. De efa fantatra fa tsy maintsy misy cyclone andalo Madagasikara. Balita aza moa savritaka teo, balita efa maty lazaina fa velona indray. Cyclone ny tiako resahana am'zany, za mieritreritry zavatra hafa. Efa fantatra fa tsy maintsy vanim-potoana fahavaratra zao, iotsaka ny tany, betsaka ny orana. Zay nisy inona hoe ministère-ny famantarana ny toetrandro eo anivon'ny gouvernement.
de ato amin'ny conseil des ministres vao miteny an'le hoe noho ny firotsahan'ny olona fiakaran'ny rano amin'ny toerana ny fiotsahan'ny tany ankehitriny dia manampitrotraka ny fahasombany lalam-pirenena ka mampitombona ny fandraisana zany fepetra izany. Izany hoe ity fanapahan-kevitra ny filan-kevitra ministra ity de midika ho fanomezan-dalana amin'ny fandaniana rehetra. Zay koa nge ny tianareo tao hoe malalaka tsara nareo manao fandaniana rehetra, teo ary nareo sahirana be amin'ny procédure mbola mahita hirika ihany ny sasany. De ity vao mainka misy an'ity hoe manome fanomezan-dalana amin'ny fandaniana rehetra ilaina. Malalaka lavo dada. Kefa nazo autorisation d'engagement préalable ako. Mikasika amin'ny fanamboarana ny RNS, route nationale secondaire zany. De ao anatin'izay ihany koa ny RN bis, ny RNP national provincial, 2 RNS 5A, RNP 7, RNS 13, RN 43, RN 32, RNS 35, RNT 33, RNT 16, RN 12A, RNT 42, RNT 12 inty 12S, RNT 8B, RNT 33B, ary apahany sasany amin'ny lalana eto Antananarivo renivohitra zay ao anatin'ny listra nakatao amin'ny filan-kevitra ministra androany. De hitantsika ao le fotoana nge fa kely sisy hipetrahan'le fitondram-panjakana de ato izy mikofokofoka lazay fa noho ny amehany any amin'ny fotoana maitany tompoko no fikitikitiana ny lalana. De ato amin'ny fotoana fahavaratra amin'izay efa tsy fanamboarana fototra natao ary tsy finition kory ny ara fetriny hoe fanarenana kely zetro mety lesika kely teo. Iny le resaka garantie iny. Zay indray no resantsika miaraka amin'ny député Mambrabendriny. Mba mahaliana ihany ny trangan-javatra ohatr' zany taitra ny fanjakana any vampotona maitany olona mba niandry mitabataba afaka mandefa santiona ny vefaly am'ireo lalana tena simba am'izao fotoana izao. Efa fovintsika tamin'ny 2020 nampiasonina plan Marshall 1043 milliards d'ariary nahazo vola avy any amin'ny famatsimbola amin'ny mahazatra Union Européenne, nahazo tany amin'ny Banque mondiale tary momba an'ity fanamboaran-dalana ity. Impiry manao firaisahana le fitondram-panjakana. Zay de anao lalana ohatran'izao lalam-pirenena amboarina ny ary amin'ny RN10 farany teo filoham-pirenena mbola miteny an'izany. RN10 RN13 RN 44 moa miaraka amin'ny Banque mondiale. Ino no sauvé par le gong iny. Banque mondiale tena tsy mitsitsy mitsy amin'iny. Vary mangatsiaka reny. Itony zao fahafantarako an'ity anakaiky nambantsy ty. Zao fomba fitarihan-dalana zao. De inona lizy efa napepesona aloha hoy izy ny ministra Jery Atsefindraza. Ho an'ny lalam-pirenena rehetra de reto ny calendrier. Ho an'ny RN2 zany satria tabataba le camionneur grève. Tsy nety mitsy ny appel d'offre tsisy namaly. Fa zao anao appel d'offre vaovao à partir ny 15 février. Vao appel d'offre. Donc aza manantena lalina vita vetivety zany nareo camionneur aloha sy transporteur. Satria transporteur koa mety tsy hoe camion entiny fa mety mitondra fiarakodia hafa izy. De akoatran'ireny lalam-pirenena goavana reny zany RN2, RN6, RN4, RN7. Ny RN3 anay moa tsisy miteny misy le makaneny zoro be mba resao hoe samy fidy andravalo manana 700 isan-jato ny any de tsy karakaraina. Mba mampalahelo le RN3. Tsetsatsiaritra iny. De zao ndray miditra any amin'ilay RNS, RNT, RNP. Any amin'le misisisika aloha. De iny moa zany zay vita zay mahavita amin'iny. Ohatran'izao fijalian'ny olona de menjera mivadika amin'ny fiarakodia. Fireny kely efaly. Lasa daholo ny entan'ny olona. Andre kaiky anao. Zao le fijalian-draha malagasy Zany zay nge ny tenenina teto amin'ny fandarina miara-manonjy ary ny tenentsika député Mamy. Tsisy dika ny lalana kely ataonareo hoe pavé amezana vola 4 milliards d'ariary any amin'ny gouvernement raha io.
manao lalam-pirenena lalana kely hitahita maso kely ray 2-3 kilometatra de iny nanaovana fisesehoana sy fandaniam-bola mpanjakana fa izao no tokony asa natao tao anatin'ny efataona député Mamirabe ka lay politika sy fomba fiasa mihitsy rehefa miresaka politika tsy politika politisianina fa le politika mpitantanana sy politika mpampandrosoana mihitsy no tsy sahazany lay zava-misy eto Madagasikara raha manao tetikasa nge fomba fitenin'ity fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ty moa ny hoe manara-penitra fa firy am'ireo zavatra vita hita maso reo ny tena manaraka amin'ny fenitra manomboka ny fitantanandra-ra-panjakana ka hatrany fanaovana fotodrafitrasa inona moa le fenitra zany no tokony hofantarina voalohany fa tsy tenitenenina fahatany fotsiny fa raha ohatra tsika hijery ny fanatanterahana asa eto Madagasikara ohatra faran'izay akaiky sy voahaingana io autoroute lalambe mikodana moa mbola andikatsika azy aloha hatreto zay kasaina atao makany Tomasiny mbola varamangatsika koa io faniry na izany na tsy zany azy mbola varomangatsika io zany hoe ny dingan'ny fanadiadiana sy ny fanomanana tany aloha no efa nandeha tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha de avy eo misy dingana tonga de ahoana raha lazako azy sankiteny hoe dingana ny dinganina fa nisy dingan-dava be tao ny nina tsy narahana ny fepetra sy ny fenitra sasany ao anatin'ny fanaovana étude d'opportunité, étude de faisabilité, étude d'impact environnemental sy impact social nesaka famatsim-bola moa de efa fantatsika fa io tsy mazava io ohatran'izay le fomba fiasa n'lay fitondram-panjakana eto Madagasikara atao anatin'izay 4 taona faran'izay fa inona ny tena ny masony ny fitondram-panjakana raha iresaka tsika lafiny sosialy sy ara-toe-karena ny andrasan'ny vahoaka anankiray za tsy miteny hoe vahoaka malagasy fotsiny fa resaka ny firenena eran'izao tontolo zao sy ny vahoaka amin'ny akapobeny ohatry ny toroteny ihany io faniry laza zahatra akapobeny fa tsy misy hoe lasibatra manokana akory dia ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra de ny mba etraika amin'ny fampivoaran'ny fiainany ny ao atokan-tranony indrindra ny fianakaviany ny ezaka ataon'ilay fitondram-panjakana zay manampy azy amin'ny fiariana ataony fa inona zahatra mitranga eto Madagasikara lay fomba fisaina zay fomba fisainany zay mihitsy no hovaina lay kolotsaina mihitsy no hovaina lasa ararotina ny zava-misy ametrahana kolotsaina makany am'le oeraoera ny amin'ny hoe manao dadabe noely amiko ange reny vary ina moa filaza sy tsinjo kalotsinjo sy zavatra zareny isan-karazany reny amina vanim-potoana tena hoe misy amehana tena amehana fa tsy le amehana soratana fotsiny any anaty taratasy no isiny reny fa jery eo ny zava-nisy tamin'ity fitondram-panjakana ity fa mandraky tia ny androany nanomboka hatrany am-boalohany de zay no ny ainana sy ny masony ty fitondram-panjakana ity zany hoe tonga am'le hoe raha misy olona anankiray mitady fiariana atao mila trondro tsy trondro no omena azy fa fitana anjonony fa ny eto Madagasikara isak'izay mahatsiaro ary tsy izy rehetra kory fa raha hoe any am'le tena hoe misy olona tena mila an'le izy fa zay afahana manao mampiseho an'le oeraoera zay afahana mampiseho an'lay endrika hoe misy tamtamma be ny fanatanterahana azy no mahazo an'ireny zavatra reny de zay le tena lazaiko hoe ilay kolotsaina mihitsy tarina atosika ho kamo miasa ny malagasy satria ny idira-trosa eto Madagasikara dia tsy ampiasam-bola ahafahana mahazo tombony
fa anaovana dadabe ny hoe ro iateo zany hoe anaovana fanomezana isehoana hoe mitsetra ny vahoaka malagasy le fanjakana ary izay fomba fiaina ao anaty fitserana izay le kolotsaina teneniko hoe anampidirina tao anatin'ny fiarahamonina malagasy tato anatin'ny efatra taona farany zany hoe milaza ny fitondram-panjakana fa miasa ary tena miasa rehefa nanome fanomezana sy fanampiana kely ho ana apaham-bahoaka fa ny andrasan'ny vahoaka ny andrasan'ny taranaka ho avy ny andrasan'ireo ankizy sy tanora am'izao fotoana izao reo de ny anana ny fototra ho amin'ny fiariny tsirairay avy rehefa avy eo mba tsy anteherantsony am'ireny fanampian'ny fanjakana ireny fa na ininy ny fanjakana atao na tsy takatra ny sain'ny mpanapa-kevitra ny aminy hoe diso lalana mihitsy ange ilay politika zay le teneniko teo ilay politika hitondrany fitondram-panjakana ny fiainany vahoaka malagasy hanika matonga an'ilay vahoaka malagasy nandritra ny 4 taona ary ho amin'ny taona ho avy manaraka raha zao no mitohy dia tsy miaina itsony fa manavo tena zany hoe tsy azo lazaina hoe ho fiainana vitsony zany ny zava-misy fa survie ngamba ny ilazantsika azy faniry zay ny zava-misy eto Madagasikara ary zay no ireharehan'ilay fitondram-panjakana hoe na nisy fanampinana lefa ty nisy fanampinana tao an'izao avoaka ny kalotsinjo sy ny zavatra hafa rehetrarehetra fa ny ambadiky zay tsy eritreretina hoe ny dikan'izany ange tsy tafarina mihitsy le vahoakanao miandry fanampina fotsiny ny zarina iandry fitserany mpitondra fanjakana fotsiny sisa le vahoaka ary mampalahelo de misy tafiditra ao anatin'ilay fandrika lay vahoaka malagasy de zary lasakamo de miandry fotsiny an'izay fotoana izay ho avy indray ty ny rivodoza vanim-potoana ny rivodoza de ho sanatria avitsika ny hoe satria isan'ny rivodoza de anatena fotsiny indray misy apaham-bahoaka ny anatena fotsiny hoe ho avy indray zao ny fitondram-panjakana mba tsy tenenako hoe fitondram-panjakana mihitsy ve sanatria io mana hoe io indray no isehoana andefasana vary tapakitapo na andefasana vary ray kitapo isaky ny tsy fantatra hoe fianakaviana firy ao anatin'ny vanim-potoana anankiray ary te averiko fa raha tsy apaham-bahoaka kely fotsiny no mahazo an'izay za tsy teny akory hoe tombony zany fa amiko zany fa tiantoka amiko zany fa nisona an'le vahoaka ary amiko zany fa monona tanteraka mihitsy an'lay hambo-po maha olombelona lay olona manontolo ao anatin'le vahoaka de hoy tsika hoe raha nyresaka asa fanamboaran-dalana tsika teo hoe hoy atao hoe tsy vitany tipitopy tsony satria ty fitondram-panjakana ty de zatra nanao tipitopy eny fa na de amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena ary de ny zatra loatra amin'ny fanaovana tipitopy sy ny inona ty izy ny inona amin'ny fiteny malagasy malaza azy voji-tavanandro voji-tavanandro amin'ny fanatanterahana ny asa faniry raha iresakitsika hoe inona koa ny anisan'ny nampanantenainy ty fitondram-panjakany ty tany amin'ny fiandohan'ny mandat de aiza ho aizy tsika izao ngamba tsara marina faniry lay fampanantenana hoe hiala amin'ny mpamatsy vola mahazatra Madagasikara de ikoizan'ny mpandinika ara-toekarena era-tany io ny amin'ny fananana arena manokana tokony havelona le firenena ary zay no nantenaina raha nisy lay fampanantenana ny amin'ny hoe tsy antehatra amin'ny ireo mpamatsy vola mahazatra ireo tsony na de samyna lalana ny olona mahatakatra sy mahatsinjo sy manana traikefa fa ny zavatra nisy tamin'ny taona 2024 mbola tsy nahafahantsika niala mihitsy tamin'izany famatsim-bola avy any ivelany zany inona ny zava-misy faniry am'izao fotoana izao vao miaika tsy ananako moa ny tena taremarika fa niakatra asa avo firy eny ny tahany fitrosan'ny firenena malagasy am'izao fotoana izao am'ireo mpamatsy vola ireo raha tena ahitan'le vahoaka tombo mola izy ka maninona
fa arak'le resaka teo ihany a tsy any amin'ny fampiasam-bola hitan'ny vahoaka tombony azon'ny tombony fa vao mainka any amin'le mandetika azy ny zava-misy iaina ny firenena amin'izao fotoana izao ary vao mainka any amin'ny efa tsinjo ao anatin'ny 70 taona manaraka anilika ny tosan'ity fitondram-panjakany ity fotsiny ny taranaka ho avy zay ny zava-misy tsy afeniny zany ary mbola amin'ity taona ity zany zao tsika faniry mbola miandro hoe inona indray ny fampanantenana vaovao ho tanterahana raha ny resaka teto tsika tao anatin'ny volana vitsivitsy farany hoe inona moa ny tena fototra tsy mampandeha n'ity firenena ity ny teny atao hoe politika mpampandrosoana de ny enotsika tamin'izany fotoana zany hoe misy on zany IEM zany misy on zany PEM zany fa mandraky ity ny androany tsy hita maso tsy hita poko tsy hita ny vahoaka malagasy tsy hita mpanao politika tsy hita mpanara-baovao tsy hita mmpadinika ara-toekarena aiza ny PEM zany avoera misy zany betsaka mpitondra fanjakana efa mifandimby teto Madagasikara nanana ny atao hoe drafitra azo tsapaitanana ary hita maso hoentina mampandroso ny firenena fa ity fitondram-panjakana ity nampanantena hatramin'io drafitra hoentina mampandroso ny fitondram-panjakana io azo novaina nge zany tena ny teny na ny anarany ary raha zay ny tiny fa ity fitondram-panjakana ity dia tsy nahatafa voaka mihitsy an'io drafitra izay eritreretiny hitsinjovana ny fampandrosoana ny firenena ity miatrika n'ity taona ity tsika faniry amin'izao fotoana izao taona 2024 izay lazaintsika foana fa taona ny fifidianana azay marina raha lalam-pandrenana sy ny lalàna velona misy no jerentsika efa tokony ao anatin'ny fifidianana vanim-potoana ny fanomanana fifidianana tanteraka tsika izao kanefa na ny datim-pifidianana raha ny tety-androm-pifidianana tsy avoaka n'ity fitondram-panjakana ity zany hoe raha hijery an'ity taona 2024 ity isika de afaka miteny hoe tena taona ny fanaovana politika ity kanefa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao de tsy mbola azon'ity firenena ity tombony izany zavatra izany na izany na tsy zany ary anjarantsika vahoaka ny miomana satria taona koa hisiny ny sapanandalana hisiny ny safidy indray eo amin'ny fiainan'ny firenena ity taona ity ka afahantsika mahita aiza ny lalakombana mba tsy ho diso safidy indray fa raha sanatria izany no mbola mitranga de asa zay efaran'ity firenentsika ity ny amo zany tonga de le fijery am'le izy député Mambrabendrina am'tony fanapahan-kevitra raisy ny fanjakantony ato anatin'ilay fepotona efa foy ny asany ianao no mandray fanapahan-kevitra ohatran'izay hoe tena malalaka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fandaniana rehetra ny fitondram-panjakana ny atahorantsika satria raha nisy fanjakana tena be kolokolo de ty fanjakana atao anatiny ity régime Iany Rajoelina nanomboka 2019 ty fa raha izao zava-misy zao zany raha ohatra ka iny fanapahan-kevitra raisina tany conseil des ministres iny efa maromaro ihany ny filazany nataony teo anivon'IGE fa nodikodonam-bolam-panjakana ny dossier mandeha eny anivon'ny PAC sy ny Bianco ary ny audit zay fatao isa-taona nataon'ny Cour des comptes de matahotra fa zao trangan-javatra ao de mifavoriser amin'ny resaka kolikoly sy ny fanodikodonam-bolam-panjakana favoriser zany raha ohatra ka tsy mitandrina zany fa faharoa ao anatin'izay ihany koa de hoe atahorana zany atahorana ho isika ny isiny zay détournement na deniers publics zay ka ho vaky balina indray zany ao anatin'ny tony fomba fiasan'ny fitondram-panjakana tony asa ve akaiky ny fifidianana de atao daholo zay fomba hahafahana mikaroka vola mba hahafahana zany mampiazakazaka haingana na mba hahafahana manome tsenanasa ho an'ny akamakama sy izay mety hahafahana manetsika ny olona hiarika zay fampelezan-kevitra zay matahotra sy manao isikisika anatin'izany fomba fiasa zany satria ny marché public nge misy ny autorité zay miandraikitra an'izany manao régulation ny marché public mba hiditra amina procédure normale ary misy afisage mihitsy zany hoe reto
ny tsenanasa tao anatin'ny tsenam-bary-panjakana zay a nakatoavina ary nandalo teo anatin'zany autorité manokana zany manao ny régulation ny marché public fity zany de malalaka be nyfantanina sy nyrehetra satria reto daholo ny lalam-pirenena any amin'ny province sy ny route secondaire any tokony isina fanamboarana manatsika ho isika mbola azontsika resana zany fa njatsika resana fotsiny anatin'ity efataony ity amaraparina ny adefitra député Mambrabendrina de isika hoe raha raisina zany de 9 janoary 2024 no tapitra ny mandat an'lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zay natao hoe 5 taona isy filoha vaovao zany hiatrika mandat vaovao tokony hanao fianianana am 19 janvier 2024 dikan'zay raha manisa miverina tsika satria fomba fiasantsika moa le manisa miverina mba hazona tsara an'le fitomenan'le izy de isika hoe tokotokony any amin'ny 9 novambra zany no miatrika fifidianana ny eto Madagasikara ny anton'zay raha ohatra ka tsisy mandresy amin'ny fifidianana fiodinana voalohany de efa io manany ny volana desambra any hiatrika fiodinana faharoa ka raha raisitsika le izy aty amin'ny volana oktobra aty anoany mihitsy ary raha ny tokony izy ny atrehana an'le fifidianana de manalaka tsara ny fampelezan-kevitra sy ny fomba iandrasana an'le voka-pifidianana aty amin'ny volana oktobra mihitsy aza fa tsika moa maka an'le hoe any amin'ny novambra anoany satria novambra teo ko nanatanterana ny fifidianana tamin'ny 5 taona lasa zay 4 taona lasa zay de raha raisitsika ho isika raha hoe any amin'ny 7 ny volana novambra any no tokony any tanterana ny fifidianana filoham-pirenena zany mba ahafahana manatratra an'le 7 ny volana janoary 2024 de tapitra tsara le mandat ray 5 taona dikan'zay mametra-pialana ny 7 ny volana septambra ngiarajoelona zao nambana ny lalam-panorenona 9 andalina faharoa aligne A2 ny filohan'ny repoblika perinasa izay milatsaka hovidiana ny fifidianana ho filohan'ny repoblika de mametra-pialana amin'ny toerana 90 andro alohan'ny anatanterahana fifidianana filohan'ny repoblika ka raha ohatra 7 volana novambra ny anatanterahana fifidianana de 90 andro melohan' io raha kandida de mametra-pialana izy zany aty amin'ny volana septambra de raha isika am'izay le izy député Mambrabendrina itsika androany 7 volana janoary mandra-pahatonga 7 volana septambra raha ohatra ho isika satria le CENI zany mbola tsy manome proposition na date zay tokony validen'ny conseil des ministres gouvernemanta de mbola tsy hita le izy fa itsika io manao vinavina fotsiny ka raha raisitsika hoe raha 7 volana novambra nanaovana ny fifidianana mba hanatrarina le 7 janoary 2024 de mametra-pialana 7 volana septambra ngiarajoelona raha ohatra ka ho kandida tsisy afa-tsy 20 volana sisa zany février mars avril mai juin juillet août septembre 20 volana sisa zany ipetrahana eo 20 volana ahafahany manao miracle ave ahoana ny flyover ahoana ny voie rapide ahoana ny usine mpanao etanol any Ambilobe ahoana le 50 000 logement isa-taona tsy vita ahoana le fiaramanidina hélicoptère roapolo ho an'ny tafika ahoana le ordinateur isa-pokotany ahoana le autoroute lehibe tena maro be ary tsy voatany iseto ty député Mambrabendrina raha ndeha ho tany saitsika eto hoe inona no vitandreto anatin'le 20 volana sisa zay io antony io ry vahoaka mampanentsikentsika any zareo manetsinetsin-davatra io satria tereniny zava-misy de miazakazaka de zao indray moa zany raha ikitika le mpitiavanao anatin'le gouvernemanta satria zay mahoraka am'izao fotoana zao izy ihany no ny teny fa opérationnel reo afaka efa-bolana rehefa manova mpiamanao anatin'ny gouvernemanta ary maro zany mbola anoa ny passation rehetrarehetra anao organigramme de mbola andamy mampitsopitsony rehetrarehetra makany amin'ny fomba fandaminana ny fitantanandraha raha-panjakana zay vao anatotosa le programme anasa samihafa le ministre ametraka ny staffony sy ny rehetrarehetra miandro nomination mandra-pahatonga any amin'ny faritra sy ny district any tinona ny zava-bity etontsony am'ty fanjakany ty tena mampatahotra le izy
fa de efa inona zany fa de efa mianatra rahana sia le fitondram-panjakana fa ny ataontsika vaoaka de misorotra anarana angana ao anatin'ny lisym-pifidianana aloha na izany naty zany ohatra n'izay koa ny ara-jonary mampianina raha ohatra izy ka mieritreritra fo kandida satria izy moa tsy eto fa ny ampitan-dranomasina 2018 izy niala teto 2019 azafady indrindra tompoko ny ambarany lalam-pandroeny na 5 mazava tsara mihitsiny de hoe vakiko tsara li izy izay olona rehetra milatsako vidina filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy misitraka ny zony isam-batan'olona sy ara-politika feny 5 taona farafahakeliny amin'ny valinandro hifarana ny fametrahana ny filatsahako vidina monina eto amin'ny tany repoblika Madagasikara enimbolana farafahakeliny mialohan'ny valinandro farany ferana ny fametrahana ny filatsahako vidina amin'le candidature io zany ka zay zany olo io raha mieritreritra ny latsaka koa mila eto Madagasikara volana février farafahatarany volana mars manino tsika miresaka an'izany satria tsika efa mieritreritra lay asarobidiny le fiatrehana n'le fifidianana sy le zavatra kitotoa ataon'le mpitondra fanjakana le seni mbola tsy mahita lela vola esana le calendrier tsy mety mivoaka zay ngamba ny amerenantsika n'ty amaranantsika n'ty fandarana ty député Mambrabe indrina tsy indrindao tsika ary tsy indrindao na mivoaka malagasy efa te hanilika an'reto olo reto amin'ny ady madio mbola mifikotra ihany tsy mety mahita zay mariny tsika zao hifarana tsy oely ty ny volana janoary tsy mbola mahita calendrier tsika député Mambrabe indrina tsy mbola mahita fofom-bola akoriny tsika avy any amin'seny hoe zao ny vola ilainay etrehana fifidianana zava-misy ara de hoe manahirana ty fa raha aza atao de mampiempotra fa leseny moa efa nilavolefona raha tsy ampy vola inona moa ny etrehana fifidianana avy eo sady mamarantsika député Mambrabe indrina no miresaka amin'izay lafiny tety amin'ny fifidianana zay zany ndray rehefa niry mieritreritra hoe mizatra inina atao ao ahoana mihitsy moa no eritreretantsika hoe ny seni ataontsika hoe matianina napetraka ho matianina amin'ny fikarakarana fifidianana no tsy hanomana ny teti-bola ilainy isa-taona hifanaraka amin'ny zava-misy sy ny tety andro ny fifidianana tsisy tsy mahalala raha mbola olona mahay mamaky teny sy mahay matona apetraka eo de afaka mijery an'izany tsisy tsy mahalala hoe fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana ben'ny tanàna tokony handeha amin'ity taona ity efa mitsidika le taona 2024 vao hiteny le seni hoe tsy afaka natateraka fifidianana zay satria tsy ampy ny teti-bola ianareo mihitsy zany tsy mahay mitsinjo fanatanterahanaareo ny asanareo takiny ny lalàna sy takiny ny filana eo amin'ny fanatanterahana zany ianareo mihitsy zany tsy mahapetraka n'lay mahamaty anina anareo amin'ny fanatanterahana ny andraikitry ny voamera misahana fifidianana fa tsy amin'ny mahaleo tena anareo anjaranareo no mitady ny vola ahafahanareo manatanteraka ny asa zay apetraky ny irahara-panjakana aminareo ataontsika hoe tamin'ny fifidianana fara ny sokatra lay harona le basket fund raha ny feo eno zao vao mizakazaka ny fitondram-panjakana mandombaravarana visy havanana fa inona natao tamin'ny fanomanana le teti-bola tamin'ny taona 2024 zany hoan'ny taona 2024 raha tsy afaka hanampy tsy voatery ho afaka hanampy ange ny raisam-pirenena ianao nga mahalala zay fananany vola sy ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra any aty apotomoty aty enimbolana 20 volana alohan'le fifidianana zay ianao vao andombaravarana etsy aroa tsy voatery ho afaka hanampy reny fa ireny a zay fomba fiasa zay le mpindrofo hoe tsy fahaizana amin'ny fanatanterahana asa fa indrindra aiko ia teo misy fanahinina sanatry ho amin'ny tsy hatanterahana araka ny tokony ho izy ny zavatra tokony ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity nefa anisan'ny zavatra araky ny voalaza ny faniry teo andrandray ny firenena andrandray ny vahoaka malagasy ifanatanterahana zany vanim-potoana zany ka eo indrindra faniry
eo amin'ny fiomanantsika am'izay fifidianana izay a no anentanana sy anamafisana foana ananterana foana ny fanentanana ny amin'ny hoe na inona zavatra mitranga na inona fikasahany ratsy fifanahinina mitranga ny naninany fifidianana na oelana oaingana tsy maintsy isy fa mila vonona isika iza le isika ny vahoaka malagasy no mpandray anjara voalohany amin'ny fifidianana ny antoko politika mpanentana sy ivoahan'ny kandida hofidiana fa ny vahoaka malagasy na misy kandida azy eo ka tsy hifidy ny mpifidy tsy isy antony hanatanterahana le fifidianana ary efa zay nge no nitranga farany teo hoe zay no mahatonga nyty fitondram-panjakany ty koa tsy ampiery ahafahana manao ny asa sahaza satria ampaham-bahoaka faran'izay vitsy na natanteraka azy ny antenaina zany am'ty ariomanantsika de ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ny akamaroan'ny mpifidy mba tsy tenenako hoe mpifidy rehetra ampitaona de afaka ndray anjara am'izany fifidianana zany voalohany indrindra aloha tsy maintsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianantsika na amin'ny fomba inona na amin'ny endrika inona ampidirana an'izany tena mpifidy araka ny tokony ho izy fa tsy ny atao inona moa zany tsy nisa fotsiny any anaty lisy mpifidianana any ary tsy maintsy afaka mifidy sy mandray anjara am'le fifidianana ary miaro an'io fifidianana io mba hanana ny lanjany sy ahafahany vahoaka malagasy manatena ny vokatra andrasana amin'ny voka-pifidianana io zay nge mba hafaniry no amaranana nyty anjara androany ty atao fandarana miara-manonja manatena fa tsy oely sika de afaka iverina indray ifampiresaka alohan'ny isarahana angamba manentana atsika amin'ny anaraka trany ny toromarika amin'ity fiavian'ny rivo-doza ty satria efa mivady raha hita tananarivo fotsiny efa mivadika tsikelikely ny toetrano hoe raha tsika mahita io any amin'ny faritra any indrindra raha nitako farany teo efa 10 kilometatra varatra talasy isa ilay andro ratsy fa dia mirasoa atsika mba hierendoza hierena tambo am'izany fandalovan'ny rivo-doza zany manara toromarika ho mba afahatsika miaona mpifaliana indray amin'ny fotoana manaraka zay mihitsy no afatrafatra zay nentin'ny député Mamira Bendrina zay atsika any amin'ny faritra varatry nosy tsy nanan'iny mitandrema tsara fa mazana be le fiatrehana rivo-doza tahaka izao io moa zany le fomba fiteny BNJRC hoe zay tsara fiomanana tsy ho tapohan'ny loza de samba miezaka tsika rehetrarehetra atsio ny avatsika ny varatra any any nalanjyrofo any me vaovao izy raha ohatra ka hoe somary sahirana izy maharaka ny vaovao na amin'ny ainy amanjero zany na amin'ny tambajotra de atsotsika izy de mba samba miezaka ary zareo hoe miala amin'ny toerana zay misy rano miakatra indrindrandrindra ny miendrika efa mba manisy fasika sy ina moa zany tafitrano amin'ny gony aleo mitandrina tsara de samy miezaka mamantatra hoe inona ny loko mavo mena maintso any amin'ny faritra rehetrarehetra any zany fa de mangataka tsika ny tsy ho betsaka ny dega satria ny dega tamin'ny eminaty sy batsiray nge mbola tsy voavahatra am'izao hoe ka mbola ho avy ndray seneso ty de mbola tatara be tsy fakahitana indray ty manay so de ity ndray no bety ty fahatongavan'ity cyclone ty de ailika andray hoe efa betsaka amin'ny programme neritrereto amin'ny fanjakana fa no le rivo-doza sinsisa manay satria vo manomboka koa ny cyclone akoatran'ity efa misy ray koa ny hafahafa zay miforiporona ny andro ratsy tangoron-drahona zany rehetrarehetra zany mila mampamailo atsika fa izay moa zany de miezaka foana mitondra fanentanana de makasitraka anao nanaraka amin'ny fandarana ho anty salama rehetra misy namana ny ampitan-dranomasina anty salama dia mba ometsika ny fakahirezana izy efa mivoaka hôpitaly izy de makahiry azy tsika ny namana rehetrarehetra zay mpanaradi atsika ihany koa zany mpanaraka ny fandarana de mamea ny fakahirezana ao atsika izay de isaorana ny lalaina sy faly ao ambadika ao de lay tovolahy kely niakatra teo Victor Resevera fa nafoy mihitsy izy hiakatra miara-manonja fa mba te ampitany etaeta koa de isaorana izy député Mamira Bendrina niaraka tamintsika teo nandritry ny adiny roa teo eo tao anatin'ilay fandalinana sy fanentanana ary fizaram-bavao de isaorantsika avokoa zany rehetrarehetra izany makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy de député hafa indray miaraka amintsika rapitso de adevitra vaovao indray ny antsika misaotra tompoko veloma tompoko